De faly makasitraka atsika tokolasy topovavy ho an'isa tokantrano zay mandray ty fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mata ity. Androany fa 9 ny volana May 2024. Mafesabesatra ny alatsinainy rehefa totoy izao, indrindra hoe maro ny vaovao samihafa zay miparitaka sy rety eny amin'ny tontolo samihafa rehetra teny zany. De izay vaovao izay ezahantsika no hitondrana anazy atao anatin'ny fandarana, ezahantsika azy koa ny hitondrana fanadihadiana satria maromaro ny zavatra zay nitranga tamin'ny faran'ny herinandro teo iny zany. Etona dia sady miarahaba no mankahery reo teknisianina miara-dalana amintsika isika amin'izao herinandro izao, na ny eto amin'ny Foibe, na ny any amin'ny radio Mada, na ny any amin'ny faritra rehetra any. Sady miarahaba ihany koa reo namana rehetra zay mpanaraka izany. Singanina manokana ry Monsieur Jules ho Tsiromandidy ao, zay tena mpanaraka antsika mihitsy ary tsy mitsahatra ny mandefa ny sosokevitra samihafa amin'izay vaovao zay tsara ho fantatra. Eo ihany koa reo namana etsy Ambohimangakely, efa tokony tamin'ny herinandro iny no nanaovako kokoa zareo satria nangataka an'izany izy fantany tsara mihitsy zany fianakaviam-be ray mihitsy ny ao anatin'ny tokantrano ao manaraka tsy tapaka izany fandarantsika izany de diso fantany tsara zany tovovavy mahafinaritra zay izy miaraka amin'ireo ray aman-dreny ny fianakaviana rehetra ry manao analizy mihitsy ny raharaham-pirenena ary de tena mahita mihitsy an'le tsy fandehan-draharaha amin'izao fotoana izao. De napita an'izay hoe kokoa zay de kokoa zany ho antsika rehetra ao, efa fantatrao ny tiako atongavana hoe ianareo zay isika niresaka iny zay tamin'ny faran'ny herinandro teo iny zany de ampitao any fianakaviana rehetra any. Mbola Ambohimangakely any grossiste mahafinaritra be zay de kokoa anao rahalahy zany zay vao fampiresaka tamiko tamin'ny sabotsy teo moa zany mazava ho azy. Any amin'ny faritra rehetrarehetra misy any Sambava, misy any Ambanja, misy any Manakarany ny namana ny tsara tanàna any koa zany de nandefa an'izay hoe tena mba hanaovy kokoa zay, ino ny zavatra tokony ho resahana ao anatin'izany fa de tena mazana be le fiainan'ny vahoaka ty ambanivolo aty, de zany rehetrarehetra zany ampitaina amintsika zany fa de miarahaba atsika mianakavy any amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika zany amin'izao maraina izao. Ny endriky ny fandarina moa mazava ho azy iaraka amin'ny solombavamboaka atsika zay am'rahalahy be zao ny iaraka amintsika hita fa sy dinika hifampizara ny vaovao ny fataontsika moa satria tsika de hainao manjery zany hoe ny haino dia ny radio sofina, ny mijery de amin'ny alalan'ny maso ny fahita lavitra zany de ainao manjery atsika zany dia ny mizara vaovaotsika, manao fanabeazana isika, manao ihany koa fanadihadiana sy fandaliana antsika am'ireny vaovao sy lafin-javatra maro zaraintsika eto reto na araky ny vanim-potoana zay misy io, zany eo anatin'le actualité tsara mihitsy azoro zany temps réel na io mety hiverenantsika kely amina lafin-javatra fahatsiarovana na fahampatsiahivana ahafahantsika mandeha lavidavitra zany. De zany rehetrarehetra zany anao kapitsika anankiray zany zaraina amin'ny endriky ny fandarantsika zany. Ny solombavamboaka zany zay iaraka amintsika zay efa eto akaiky eto amin'izao fotoana zao dia ny solombavamboaka voafito tetsy amin'ny distrikana Tsimondrano Yanaina Tsimazafy zay fantatsika moa zany fa dia maromaro ny lalana zay andiaviny tamin'ny faran'ny herinandro teo anatin'ny fampiroboroboana ny antoko sy ny asa ihany koa masolombavamboaka zany rehetrarehetra zany fa de efa tafaradalana amintsika indray hitondra zay fahavonona ny adihevitra zay sy ny mbolo tsara ho fantatra hatrany hatrany tsy mety vizaka ary tsy mipetrapetrapoana ny député nytiako Madagasikara sy ireo birao politika sy ireo ratsa mangaika rehetra de mbola mitondra ny ezaka amintsika. Miarahaba député. Miarahaba namana faniry ary manatitra ihany koa ny arahaba ho antsika vahoaka manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ny alatsinainy ity. Na eto toerana zany na ny ivelany de tolorana an'izay arahaba izay. Na izany na tsy izany namana faniry de nampitondra hafatra koa ireo mpanaraka antsika ao amin'ny commune Andoranfotsy sy ny commune Bongatsara tamin'ny faraparan'ny herinandro iny de nitsidika an'izany commune zany ny tenanay ny fampidinika sy
fampitafatafata amin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara sy ireo vahoaka tam'ireny faritra ireny ary tsy ela ihany koa no nanaovantsika ny antsoina hoe fidinana ifotony sy fitokanana ny foto-drafitrasa tany amin'izany commune Ambatofahavalo zany tamin'ny atalata lasa teo zay anehoana ihany koa ny fisaorana ny vahoaka rehetra any anatin'izany commune Ambatofahavalo zany satria dia marobe namana faniry ny vahoaka no tonga nanatrika zany fitokanana foto-drafitrasa fanomezana rano fisotro madio zany amin'ny commune Ambatofahavalo izay marihana hatrany fa natao zany foto-drafitrasa zany mba amalina mivantana kokoa reo fangatahan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanomezana rano fisotro madio zany tetikasa zay natao tany zay novatsiany sy ady vola zay marihana fa apahan'ny faharoa amin'ny tetikasa zay natao izy io fa ny ampahany anankiray dia notanterahana taty amin'ny commune Tanjombato taty zay toeram-pilalaovana ara-panatanjahanteny ka izany zavatra zany moa zany dia entitsika ihany atao anatin'izany fampalalam-baovaotsika sy ny fampitana ny zava-misy atao anatin'ny raharaham-pirenena atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano satria dia maro raha ny tenanay nidina tany amin'izany commune Ambatofahavalo zany dia maro ireo vahoaka any zany no milaza hoe tena manaraka ny fandarantsika izy namana faniry ary tsy misaraka amin'ny ainao manjery zany toy ny radio zany reo vahoaka ireo indrindra na enetsaza dia misy mihitsy no milaza fa mitondra radio kely enetsaha sady manatanteraka ny asa amin'ny tantsaha zay amin'ny sehampambolena sy ny sisa zany no manaraka atsika tsy tapaka isanandro isanandro ka dia anehoana fankasitrahana ho anareo zany amin'ny fankafizana amin'ny fandarana mba ahafahantsika ihany koa miaraka mahafantatra ny zava-misy atao amin'ny raharaham-pirenena zany marimarina kokoa ka ahafahantsika samy mandinika ny lalana halera mpitso manoloana n'izay raharaham-pirenena eto zay ka dia manasa atsika mbola hanjoy hatramin'ny farany ity fandarana ity. Eny ary député Alain Ratsimazafy zava-dehibe zay filazana nataona zay ka na izany zany koa dia tsara ihany koa zany no mitondra zany an'le hetsika zay nataony tany Deko tany Antsiranana tany satria misy tanora tima misy RMDM miroborobo ny rafitra zay miasa dia miasa amin'izao fotoana izao dia reto zany ny hetsika nataon'ny team tany Antsiranana ny jeune team zany sy ny jeune RMDM tamin'ny sabotsy teo dia hitantsika amin'izao zany satria izy ireo dia nanao fitsangatsanganana sy ny fanadiovana tao amin'ny plage Cap Deko zany zay zany fa tsy place moa zany fa plage zay izy ity eny amoron-dranomasina eny nanaovana azy Cap Deko dia niaraka teny ny jeune team sy ny RMDM zay nanao an'izao hetsika ao anatin'ny endriky ny redynamisation avokoa zany rehetrarehetra izany ary entitsika ilazana fa tena misy ezaka marobe any amin'ny faritra rehetrarehetra any ataon'ireo mpikatroka zany sy ireo mpikambany antokotiko Madagasikara zay mampiroborobo ary manao ihany koa zany zay fomba rehetra ahafahana miseho zany sy mampiseho amin'izay firaisankina zay dia efa zava-dehibe dia kokoa ho antsika mpikatroka zany any amin'ny faritany Antsiranana any maheno tsara ianareo araky ny havatra nampitaina dia arabaina izany fa na izany na tsy zany fantatsika tsara vaovao tamin'ny faran'ny herinandro teo indrindrandrindra ny omaly alahady fa izy ty moa zany ny fiainana mandrakariva dia tantely amam-bahona zany ny tantely dia efa niresantsika teo ny amin'ny endriky ny firoboroboana ny ezaka nataony antokotiko Madagasikara ny ataon'ny olon-tsotra miala ao anatin'izao fahantrana sy izao jadona sy izao tena hoe fanidina ny fahalalana sy ny faneho-kevitra zao fa ny vahona kosa moa zany satria tsika moa rehefa miresaka raharaham-pirenena miresaka politika dia tsy afaka misaraka amin'izany reo mpanao politika ray aman-dreny lehibe satria fantatsika fa nandao omaly zany ny ray aman-dreny Daniel Ramaromisa zay filohan'ny antoko VVSV na vahoaka vonina Saivanina 20 taona no nodimandry Daniel Ramaromisa. Izy moa zany dia mpanetana mpanao gazety mpiasa teo anivon'ny radio pirenena malagasy tamin'ny fotoanandro
de disy fantatry ny rehetra le fandarany hoe malagasy sendranandalo iny fandarana iny a de nitetezany Daniel Ramarimisa an'izao tontolo zao ary namezana micro satria mbola RNM ihany na radio Madagasikara ihany na radio Antananarivo zany anarany daholo zany a no nisy tamin'izany fotoanan'izany fa mbola tsisy ny radio tsy miankina de misy ny fivoahana zany famokarana fandarana zay moa le izy zany de namokatra fandarana dia reny hoe fionana am'ireny malagasy any ivelany na malagasy avy any ivelany tonga eto an-tanindrazana de mitantara ny zava-misy any am'izay toerana analehany tany ampitan-dranomasina tany de betsaka mihitsy ny nanaraka an'izay malagasy sendranandalo zay satria nitety vazatany ny malagasy ary nentiny Daniel Ramarimisa tao anatin'ny fandarana zany famokarana zany ary famokarana fandarana koa ohatra anisany nalaza tamin'izany ny Endry Latimeranjery ny Endry Rasobakobako marobe reo namokatra fandarana ny Endry Eleonora Solofimanana zay efa ray aman-dreny efa misy moa sasany mbola eo re ray aman-dreny Latimeranjery zany fa ny sasany de efa nandao zany teo anivony zay radio pirenena izay izy io dia efa ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro efa nandraikitra ny teo anivon'ny mponina ihany koa mpikambany tao anivon'ny asa te tamin'izany fotoanan'izany ary rehefa nalalaka ny fomba fananganana toko politika tamin'ny taona 1 satria anisany tao anatin'ny Hervelona Rasalama departementa politika i Daniel Ramarimisa dia nisy ireo fananganana ny toko politika marobe nataon'ireo mpanao politika tamin'izany de singany koa ohatra i Ralson Roger nanangana ny PRM i Pierre André Natenaina nanangana ny Farimbo na président Zafy Albert nanangana ny UNDD Moksa Zafindra-Miandra nanangana an'ilay akoro maromaro reo nanangana toko politika teny amikanjan'ny 13 de anisan'izany Daniel Ramarimisa nanangana ny VVSV izy ihany koa zany dia mpanamory ary nisy fotoana efa nampianatra nanamory fiaramanidina rehefa nitety an'izao tontolo zao sady nonona teto antoerana izy no nivezivezy tany ampitan-dranomasina taorinany na mpisotro ronono azy nanara-maso ny fiainan'ny firenena ary anisany reo ray aman-dreny mbola nakakevitra atrany nandritra ny vamotaona ny fandimby teto amin'ny firenena zany ny razana de etsy amin'ny tranony etsy Ampefilo cité Ampefilo ay saika diniko efa filopoko tany tamin'ny fotoanandro ihany koa izy atao anatin'izany tanàna resana cité Ampefilo izany ary anisany nampalaza azy le mizara vaovao de le mandefa an'le haut-parleur be iny de reny vahoaka n'Ampefilo ny vaovao rehefa misy vaovao zany zarainy ny eo anivon'ny fokotany tamin'izany fotoanandro izany de mitondra ny teny fampiononana ho an'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviantsika moa zany satria mbola manana zay azo lazainy hoe vato namela mamy zany ray aman-dreny Daniel Ramarimisa zany ireo vady aman-janany de mitondra fiteny fampiononana tsika zany ho azy ireo zay navita be olomanga Daniel Ramarimisa ny tena nahatsiarovany rehetra azy de lay kere tany Tsimonosy tsarotsika tsara mihitsy zay taty amin'ny taona 2019 dia natanjaka ny kere tamin'izany ka nisy ny fandarana mivatana ny ainga tery anivon'ny TVM tetsy Antaninarenina ny TVM fa mbola tsy teny anosy 2019 dia niatsona an'ireo olom-pirenena rehetra zay mba afaka mifanohana alefa any am'ireo havana tany Atsimo zany iny le hoe téléthon na fifanampiana zany de teo naoraka le hoe vous êtes formidable de eny moa zany tsy nisaraka tamin'le formidable fa nanana anarana anankiray koa izy Rambo dikan'iny Rambo iny dia tsarotsika tsara ny ady safira lehibe tany an-Drandambo zay ary nanomboka nisokatra ihany koa ny taty Ilakaka taty de nijery nanao fidinana tamin'ireny toeran'ireny ny ray aman-dreny Daniel Ramarimisa maministra azy ary solotena hiraka ny alefa amin'ny fitondram-panjakana dia teny ambala moa le pistolet sy lay antsy zay fiarovatena satria mafimafy ihany am'izany le resaka fifandomana tany eo ihany koa ny lalana ny Atsimo ny amin'ireo tsy maintsy mitandrana be satria nanomboka nisy ny fanafihana sy ny asan-dahalo tamin'izany dia nitondra an'izay
fitaovana miaraka aminy tsy misaraka zany de teo zany le hoe rambo fa teo ihany ko formidable zany rehetrarehetra zany mahafinaritra mientso mamerina an'le tantara satria raha imandreny lehibe izy a Daniel Armarmisa 20 taona de hoy isika hoe misaotra tamin'ny vitanao raha imandreny ho an'ny firenena ary makahery ihany ko ny fianakaviany Daniel Armarmisa atsika am'izao fandaozany ny tany izao amin'ny alarobia izy no asitrika any amin'ny fahasandrazany mbola ho tanteriko amintsika eto amin'izany fa ny rehetra sy izay niara-dita aminy sy izay nifampiresaka taminy de samy mahatsiaro izany araka izay efa teny ny fampitapitana indrindra tamintsika zay nifampiresaka zany hatramin'ny omaly makasitraka an'izany rehetrarehetra izany zay moa zany ny vaovao sy azo lazaina hoe tsetsatsetsy tsiaritra zava-misy teto amin'ny firenena deputé Alain Ratsimazafy akoatran'izay dia nafana amin'ny faran'ny herinandro fa no hafanainy vaovao hafa kely mihitsy izy ity na de ny avonavonany teo anivon'ny fitondrana ary le vaovao fa tena sahirana le fitondrana na rean'ity vaovao ty satria teto indray zany de mipetraka fanontaniana fa hoe mpanohitra indray ary ve reto vondrona Europeanina reto natao ohatra miteniteny foana hozy izy ny sasan'izay mitaky ny concertation nationale ny vondrona Europeanina mitaky ny anavozana ny code électoral lalam-pifidianana ary mitaky ny ametrahana ihany ko zany refonte total izany akoatra ny ty adevitra lehibe ambanimbany anankiray ty na manafaly de ny amin'ny fanajana ny fahalalahana takiny ny vondrona Europeanina ihany ko zany fanajana ny fahalalahana zany satria fatantsara zany ny zava-misy eto Madagasikara io izy io napetraka ny vondrona Europeanina tsara misy le hoe garantie na liberté d'expression et de la presse contrôle du financement de la vie politique de ho resahantsika zay rehefa avefa tazomy ambambany eo fotsiny na manavaly fa rehefa mitentsika hoe alefaso kely ary ho jerevantsika ny paragraphe iny de ho alefantsika iny rehefa ave rehefa miresaka ny devondrona Europeanina ity tsika mafimafy ny zavatra resahany zany hoe sahala am'le zavatra efa nyresahantsika tetiany deputé Alain Ratsimazafy ny amin'ny hoe tairony refonte électorale refonte ny liste électorale zany dia nresahantsika zany satria lalàna mametraka an'izany de ny fanjakana moa hôtely namoaka n'lay conseil de gouvernement milaza le hoe atao zany le refonte total zany raha iny zany fa mbola tsy vitan'iny ny adevitra fa voatery le fanjakana hanao an'lay dinika nationale na concertation nationale voatery koa le fanjakana zany hanao an'lay code électoral anova ary efa nresahantsika kely ny deputé Alain Ratsimazafy de nresaka tsika fa tsy mazava io financement na antoko politique io ary tsika de efa miresaka an'izany hoe inona daholo ty fampiasam-bola etseroa hatrany farafangana hatrany Fort Dauphin hatrany Dego hatrany Ambatondrazaka Soavinandriana faran'ny herinandro teo fa fantatry ny vahiny ny zava-misy kay eto Madagasikara ary ny resaka fahalalahany fanio-kevitra sy ny fitenena zoma mivondriny Europeanina amin'ny teny an'le hoe fahalalahana liberté d'expression sabotsy lahady tsy menatra akory le mpitondra fanjakana manidy ny fahalalahana ho an'ny fanio-kevitra eto Madagasikara ho an'ny antoko tiako Madagasikara tao Soavinandriana bolo resahantsika daholo zany rehetrarehetra zany rehefa avefa ohatrohatran'izany tsy mpanohitra ireo miteny reo fa vahiny mandalo manara-maso ary efa nitondra toromarika hoe reto sy reto ny fahitanay ny lesiko ny fifidianana 2018 ary tsy ampilanina amin'ny fifidianana ho avy eo fa tsy maintsy ataonareo fa tsy nyrarainy le fitondram-panjakana l izy fa nataony ihany ny ataony araka n'le mokondohan'le fitondram-panjakana ny verenany eritaona stapa mialohan'le fifidianana de nyentiny am'izay le izy ka io zany tsy fiangaviana io zany tsy hoe communiqué de presse tsotra ary ko zany tsy hoe filazana na fiantsona na circulaire arak'izay fomba itenena amin'ny fanjakana azy fa recommandation zavatra tsy maintsy tanterahana io ary rehefa tsy maintsy tanterahana de mizaka mivokany am'izay mety ho tsy fanaovan'ny fitondram-panjakana am'izay toromarika ny meny vondrona Europeanina satria itsika de tsy avabela de asa indray aloha ry manam-pahaizana raha iteny milaza manao hoe tsy mila ny vondrona Europeanina tsika na tsy mila mpamatsy volo tsika na tsy mila ny sehatra iraisam-pirenena fa aleo etsitsika am'izao ty raha ty fa tsika ihany de mahavita an'ity de eo efa fantatsika le toetra hoe rehefa amin'ny fomba ahoana de ilaina lay sehatra iraisam-pirenena fa rehefa amin'ny fomba ahoana dia tsy ilaina lay sehatra iraisam-pirenena de Alain Ratsimazafy anokafantsika ny adevitra fa
ho avy amin'na de evitra lalindalina moa tsika ya misaotranao namana faniry a hita tokoa moa zany ny fanamariana sy atao hoe teboka zay notsongaininy eo anivony ny européenne manoloana ny hoe sy ampifidianana ny fanesy teto amitsika ary nitondrany atao hoe fanamariana mavaivay a zay ilaina ny mandinika sy manatanteraka raha toka ilaitsika ny am'izay lafiny hoe fandaminana ny tany sy ny firenen'zay tsy mivoana araky ny tolokevitra vanetitsika teto atram'izay a nentin'izy ireo ary tsy voizao akory ny atao hoe itsika eto anivon'ny fandarana sy atao hoe ny aty anivon'ny fanoerana no nametraka an'zany zavatra zany indrindraindrindra ny amin'ny fanajana ny lalàna zay mahakasika ohatra ny fanaovana ny refonte liste électorale efa nodradradradraitsika teto a izay fitakina ny fanajana ny lalàn'zay satria raha te hitondra ny Madagasikara ho amin'ny tsaratsara kokoa tsika de anisan'ny zavatra anankiray ny hoe fanajana any lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena tadiditsika tara namana faniry fa tamin'ny faharoa amby folo ny volana avril lasa teo a de efa nisa zany atsotsika hoe dinika savaranonando a nataon'ireo atoko politika teo ihany koa ny société civile teo ihany koa ny vondrona samihafa zay niarany jery any hoe inona ny lalana tokony voahan'ny firenena am'izao a kiondalana lehibe amina olana ara-politika ara-ekonomika ary ara-sosialy zao tena andraharo izy io no natao ary maro de maro ireo mpisedra ny tonga niatrika zany dinika savaranando zany raha fehezina ny zavatra nitranga teny a de samy maniry ny rehetrarehetra ny irosona am'izany antsona hoe concertation nationale na dinika nationaly mahakasika ny indrindrindra ny hoe ny raharaha manodidina ny sehampifidianana vo tamin'ny faran'ny herinaritra teo ihany koa zao a ny teo anivon'ny fiangonana katolika namana fanira dia nisy ihany koa ny fiatsona izy ireo zay atao hoe mpanao politika société civile ary ahitana koa rareo solotena avy amin'ireo sekoly lehibe eto amitsika ohatrany hoe ny teny amin'ny enama ny université anatananarivo sy ny sisa iara ifandinika manoloana n'izay le hoe intégrité des élections zay na ny fahitsiny ny fifidianana eto Madagasikara teny faravohatra teny nanaovana azy teny faravohatra teo amin'ny aropo zany nanatanterahana zay nandritra ny telo andro rehefa fehezina ny adevitra tao anatin'izany de mitodika foana manoloana an'le hoe misy zavatra mampiaya ny mpisehatra rehetra ny fomba fitantanana ny fitondram-panjakana ny raharam-pirenena am'izao fotoana zao indrindraindrindra amin'ny hoe lalana makany amin'ny sehampifidianana ka nalohan'ny rehetra zany nandinika hoe inona aby ary areo mety azo ifampiresahana ifampidinia ary ilana fanotsiana eto amin'ny tany sy ny firenena ka anisan'ny nisongadina atao anatin'izay no hoe zany resaka code électoral zany de anisan'ny fototry ny atao hoe ny fandaminana ny sehampifidianana ka ny io moa zany de sehatra natao edina hevitra ary ny enona ihany koa zany a ny tsirairay am'izay manodidina ny sehampifidianan'izay samy mahatsapa zany rehetra am'izao fotoana zao fa na ny antoko politika na ny société civile na ihany koa ny mpitondra fivavahana azy de efa samy mahatsapa any hoe ilaina ny fandiniana miaraka mahakasika ny manodidina an'izay sehampifidianan'izay mba hisiny ny fahitsiana na ny mangarahara am'izay lafy ny fifidianana mety irosotsika eto amin'ny tany sy ny firenena raha raisitsika ty recommandation na fanamariana sy fangantahana na fametrahana mihitsy ataotsika hoe toromarika avy eo anivon'ny union européenne tya dia mamaly avy hatrany na mifameno avy hatrany am'ireo zavatra rehetra zay efa nytany saitsika teto amin'ity fandarana miara-manonjy ity ary ihany koa mifanotso am'ireo heritreritry ny mpanao politika sy ny ataontsika hoe ny solotena n'ireo vahoaka malagasy
zay mivondrana anatin'ireny société civile isa tsokajiny ireny. Izay zany no entina isotomana ny saitsika am'izao fotoan'izao indrindra ho anareo anivon'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka fa lalana anankiray zay mety ahafahantsika mandamina ireo mety ho ahiasa mihafa sy ialana am'ireo sanatriny vava korotana mandritra na ao arin'ny fifidianana eto amintsika ny fisorohana mialohan'ny fotoana andreo karazana lalàna na fitsipika mifehan'izany fifidianana zany mba iombona ny rehetrarehetra ary tafiditra ao anatin'ny recommandation ny union européenne moa namana fanira araka ny lazaina teo hoe tsy mazava ny fampiasam-bola amin'ny sehampifidianana eto amintsika zany hoe misy ny fanamariana napetrak'ireo vahindreo zany ny tsy fitoviana eo amin'ny vola zay enti manana mahakasika an'izany fifidianana zany ka mety misy ny fampiasam-bola be zay na hoe miopapana zay atram'izao fotoana zao raha moa de tsy fantatra hoe avaiza marina ny avin'ireny famatsim-bolo ireny raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no resahana ary misy kosa nefa reo kandida zay atao hoe mety tsy manana fahafahana firy izy amin'ny sehatrara-bola etrehana an'izay kanefa de tokony hitovy ny vintana na ny atao hoe ny herijika hoentina ao anatin'izany fifidianana zany zay le atsotsika hoe fitoviny ny platsa-kofidiana am'izany fifidianana rehetra zany dia mila jerena mialohan'ny fotoana reny raha ilaina ny mametraka lalàna vaovao mahakasika an'izany fifidianana zany ao moa no manana sosikevitra ny ireo mpisehatra ara-politika ny ametraka an'izany antsoina hoe code électoral unique zany raha izay ny lalana ampilamy firenena ataoko fa tsy tokony ny fitondram-panjakana zay am'izao fotoan'izao indray no hanao vato misakana na vato manoharina an'izany finiavana hanatsara na ihany koa hitondra fanavozana ho amin'ny fampivoarana ny lafin'ny fifidianana eto Madagasikara mba hisiny zay hoe mangarahara zay sy fahitsiny zay amin'ny fiatrehantsika ny fifidianana zava-dehibe ny ireny fanamarian'ny union européenne reny namana faniry ary itsika moa zany eto matetika de raha efa itsika samy malagasy no mifampiresaka de ohatrany tsy mifampiana fa miteny marimarina aminao fa jereo fa tsy maintsy andray andreny fanamarian'ny union européenne reny ity fitondram-panjakana ity satria vahiny no miteny satria hitatsika ny ataontsika hoe fiakinan-doha hatreto ny firenentsika am'ireo vahindreo izy te moa zany hoe ndraindray na sozitemen'ny fanjakana na tsy rara iny fanjakana satria rehefa samy ato anaty moa zany de eritreretin'le fanjakana fa faible ny opposition ary ny fanjakana de manarary oatra ny fahefany sy ny lalàna am'izay tiany anovana azy de tsy miraharaha mihitsy izy am'izay trangakevitra rehetrarehetra ka namarina raha ny ambara amin'ny mpanohitra na marina aza ny ambara ny etianivo ny antokotiko Madagasikara dia tsy raharaha iny le fitondram-panjakana zany fa nataony ihany ny ataony ary midony izy io tena midona amin'ny poto satria nandrasany rehetra mihitsy ny fanambarana lehibe navoaka ny volony Europeanina iny de mitovy any zavatra resahantsika isan'andro san'andro zany fa saingy izy vondrona Europeanina fotsiny no miresaka azy de zava-dehibe le izy satria manana am'izay toerana na statut ngezabe zay eo anatrehan'le firenena lay sehatra iraisam-pirenena satria izy ireo ihany koa no mpamatsy vola fifidianana izy ireo ihany koa no mamatsy vola rehetra ny akamaroany no fotodrafitrasa eto Madagasikara ary mbola misy fotodrafitrasa ary zay mbola endrasantsika volona Europeanina am'izao fotoana zao fantatsika tsara anisan'izany ohatra ny any am'ireo lalam-pirenena sasatsasany eto Madagasikara toy ny fahenina zany ary mbola endrasantsika ihany ko ny hevitry ny volony Europeanina am'ireo mpamatsy vola zay miara-miasa amin'ny Madagasikara satria manara-maso miara-miasa ihany ko reo sehatra reo ary mbola anisan'izany ihany ko ny resaka Fed nesaka be io na banque européenne d'investissement zay mampiasa vola eto Madagasikara ka misy fifamatorany reo raha nyresaka an'iny lay mpanao hiraka ho an'ny vondrony Europeanina tonga teto Madagasikara niaraka amin'ilay ambassadorny
zay vany de Giloramo zay niaraka tamin'ny teo akaiky teo de nidikan'izay fa hevitry ny firenena rehetra ary amin'ny akabeany resantsika foana na frantsay na eo amin'ny teratany espagnol ao na belge ohatrohatran'izay manodidina eo foana zany lay mitarika an'lay vondrona eropeana tsarotsika igny zany nisan'ny perprotarany tonga mipetraka teto ny asa teto nisan'ny ry te zapsidisany ny asa teto maro be reo ny asa teto ary tena manana ny tenin'ny faraparany rehefa misy zava-misy eto Madagasikara ka zao ho averintsika mihitsy ny aloha le fitrandraham-bavao nataon'ny mpanao gazety ny MBS de verina ny adevitsika rehefa aveo satria misy tena feo zay nentin'lay solotena ny volony eropeana mihitsy ao anatin'ity fanadihadiny ity de miverina amitsika indray ny tenako sy député Alain Ratsimbazafy. Maro tamin'ireo sosikevitra narosiny mpanaramaso ny fifidianana notariany vondrona eropeana nainga tamin'ny olana nitranga nandritra ny fifidianana filoam-pirenena ny taona 2024 faranteo no tsy naray ny Madagasikara. Betsaka ny fanatsarana tokony atao manoloanjany afana miantoka fifidianana madio sy mangarara ary ekendrehetra ka tepoka telo lehibe no notsindrina sy notakin'izy ireo amin'izany dia ny fanomezana fahaleovantena ny seni ny fanaraha-maso ny famatsimbolana toko politika ary ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana maneho hevitra. Fanatsarana izay notsahiviny ireto delegasiona ireto fa miainga amin'ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana izay asa goavana milatrehy ny firenena malagasy. Tsy tokony andry intsony fa fotoana izao hiasana asaingy mitaky finiavana izany. Afaka enjehana amin'izao fivirina ara-potoany antenimera izao ny fandaniana ireo fanovana samihafa ireo mba tsy hisiny ny fahatarana. Donc il suffit de se mettre au travail. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des experts au niveau de la société malgache. L'Union européenne peut appuyer comment dirais-je, cette expertise. Mais l'idée d'attendre Godot, comme on dit, et l'idée d'attendre une date limite n'est pas une solution. 60 jours, c'est beaucoup de temps si vous voulez vraiment travailler. Il y a d'ailleurs une autre session à l'automne, c'est toujours 60 jours. Et cette session peut être préparée. Il y a dans les parlements au monde un travail préparatoire en vue des sessions qui sont celles où vous vous mettez d'accord et vous procédez au vote. Donc il y a des techniques de législation qui sont valables partout dans le monde. Et les 27 recommandations que nous avons, ça ne réclame pas 3 décennies pour être mises en œuvre. Mais il faut que pouvoir et opposition se mettent d'accord pour vraiment procéder dans cette direction, parce que les recommandations que nous avons faites, je le dis encore une fois, sont basées sur les aspirations de tous les acteurs politiques, sont une synthèse. Elles ne représentent pas le point de vue de tel ou tel candidat ou de tel ou tel parti, parce que quand on a fait l'observation, on ne savait pas qui sera au pouvoir et qui sera en opposition. Donc nous avons relevé toutes les aspirations. Ce n'est pas une expérience européenne qu'il faudrait faire la vôtre. Il y a suffisamment de bonnes pratiques et d'informations. Il suffit de mettre sur papier les choses, commencer une vraie négociation et faire les modifications. En kotriou, notsindriny ireto délégation nampanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eropeanina ireto ihany koa mahazava-dehibe ny anatanterana ny fikoanam-pirenena iarahany hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Maneho hatrany ny fahavononana anohana ny Madagasikara mba hisy ny fifidianana madio sy ara-demokratika ny vondrona eropeanina raha nambara ny masivony eto amintsika. Izy iny député Alain Ratsimbazafy ny teny Christian Preda teo zany zay lehibean'ny iraka ny vonona eropeana moa zay manao ny suivi ny élection teto Madagasikara de mazava tsara mihitsy zay. Le vahiny indray zany no miasa saina amin'ny hoaviny le Madagasikara. Fa le mpitondra tena tsy miraharaha ninina mihitsiny. Tena manao mokondoha, manao be marenina, ary tena hoe mini manapina maso, manapina sofina, mini tsy miteny, ary manao an'le afetsifetsena politika amin'le zava-misy eto Madagasikara. Zay zany le ataon'le mpitondra, de tonga eto mihitsy ny vahiny, tonga ny vazaha, miteny, miasa saina, milaza mihitsy hoe tsy mety, jerevy mihitsy ny cadre juridique électoral anareo.
tsy mety amboaly io réforme totale io ary ny processus démocratique anareo tena apetrao amin'ny zavatra mahizy azy tsara mihitsiny satria ny tsy fanarahanareo ny toromarika napetraky recommandation 2018 de izy fetraikany amin'ny fifidianana 2023 tena tsy ho zaka n'le mpitondra fanjakana nisy iny zany zavatra zany raha ohatra ka mbola toizana zany mampatahotra antsika deputé Ratsy Mazafy zay nge ny antony dradradradraitsika isan'andro san'andro tato amin'ny fandarany anisy iny zany adevitra rehetrarehetra zany e hoe reto ny zavatra tsy mety reto ny zavatra tsy mampahomby amin'ny fifidianana io reto ny zavatra lesoka ary tsy nitsitsitsika zany tsy nataontsika olana mihitsiny nitondrana zany adevitra zany isan'andro san'andro fa mahafinaritra aloha manomboka mahazo an'le vokatsoan'ny adevitra tsika satria miteny ny vondrona Europeana am'izao fotoana zao de iny teny nataon'ny volony Europeana iny vokatry ny hoe avy neona tamina institution vitsivitsy zay avy neona tamina société civile zay avy neona tamina force politique zay avy neona tam'ireo mpikarakara amin'ny fifidianana zay de nahafahany izy ireo namoakan'iny tsisy hevitra tsy maintsy manao concertation nationale nareo tsisy hevitra tsy maintsy arahanareo reto recommandation 2018 reto donc tsy maintsy amboarinareo zany io resaka code électoral io de le vondrona Europeana malala ny amin'ny hoe ao anatin'ny session ordinaire tsarinareo ny amin'ny parlement noho izany mbola tratranareo daholy ny resaka calendrier zay hanamboarana an'ireo recommandation reo efa ndresahana teto zany tompoko hoe fanararoatra ny fiatrehana n'io session ordinaire amin'ny parlement io tika zay ny député sy ny antenumeran-dola ahafahana mikitika ho isika reo cadre juridique rehetra zany manodidina le fifidianana nge tsy refentrer ihany e fa betsaka ny zavatra tokony dikevitra ao anatin'ny code électoral io satria misy contexte zay tsy maintsy ho raisitsika amin'ny ho avy ary misy zavatra ihany ko tsy maintsy raisina ao anatin'le recommandation 2018 zay ahafahana mitondra fikitihana ao anatin'izany adevitry ny cadre ny loi électorale zany mbola adevitra tsika rehefa avy eo satria ho isika tsy maintsy tonga foana io tsy mitady an'le 3 décennies io izy ny volony Europeana vovitsy zany filotsify de mandray taratasy de finiavana de vita io de mitsofoka ny adevitra de vorina ny rehetrarehetra de eto zany tsika député Ratsy Mazafy anao an'le aratsipana ratsy toetra ve le fanjakana ka zoma manao conférence de presse le volony Europeana tsisy fahalalahana eto tsisy fahalalahana maneho hevitra eto tsisy fahalalahana mpanao gazety sabotsy lahady tsy manome autorisation le chef district mihitsy midina Erisoavinandrina miaraka amin'ny TGV sy urbaine tanànany manao organisation politique ho resahantsika zay rehefa avy eo fa zany anefa de efa manitsaka sady la endriky le recommandation zay nataony sehatra resam-pirenena député Ratsy Mazafy marina mihitsy ny voalazanao na manafaniry satria dia miariary eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe fanampenam-bava ny mpisehatra ara-politika zay tsy mitovy fomba fijery amin'ny fitondrana mariako zay satria anisan'ny recommandation napetraka ny vondrona Europeana araka ny lazainao teo le izy ary zavatra iainana isan'andro eto Madagasikara zany mampalahelo satria vaososy ilay fahafahan'lay malagasy ary vo hitsakitsaka ny lalam-pandroenana zay miantoka indrindra zany atsontsika hoe filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena zany ny mahagaga sy mahavarina dia tsy mijoro ny tompona andraikitra raisiko manokana ny eo anivo fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany hoe endrika fanitsakitsahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena zany zay mahavo kitikitika ny lalam-pandroenana zay mametraka ny zo fototry ny vahoaka ka fotoana angamo zao anehotsika sy anamariatsika an'izay hoe ho anareo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana efa maro ary tsy voatanisy tsony ireo fanitsakitsahana lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra izany lalam-pandroenana zany na ho ataon'ireo mpanatanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoana zao fa toa mbola mitazapotsiny ihany tsika mandrakity androany aiza moa no irindra ny lafim-pitantanana eto amintsika raha tsy mandray andraikitra ianareo
ianareo no andrekinana manoloanan'izany hoe fitandronana ny lalam-pandroenan'izany kanefa dia totazanonareo fotsiny ny zavatra mitranga. Mbola ho resantsika ny mahakasika ny any Soavinandriana araka ny tenenao tao na manafaniry fa ny tiako hotsindrina kely de ilay resaka hoe concertation nationale zay notsindriny teo anivon'ny Union européenne teo de hoe tena fanararoatra izao fotoana misy antsika izao. Ankoatran'ny vanim-potoana zay atao hoe fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka sy ny loolona dia izao fitondrany zao anie no miteny tany ampitan-dranomasina manoloana an'ireo diaspora any ivelan'ireo hoe atao ny fifidianana atao zay ahafahan'ireny diaspora malagasy reny handray anjara amin'ny fifidianana ho avy. Ary efa nisy mihitsy ara ny tompona raiky teo anivon'ny ministera an-draharaha-mbahiny nanao fanentanana ho an'ireny mba hanatona ny masivo any amin'ireny firenena tsirairay zay ahitana ny malagasy reny. Ka izao fotoana izao zany fotoana anankiray fanararoatra ikitiany marimarina kokoa an'izany hoe cadre juridika na ny ireo lalàna mife ny fifidianana ho avy. Tsika tsy afaky ny ampifidy an'ireny diaspora malagasy reny akory raha tsy miova ny lalam-pifidianana eto Madagasikara. Raha tsy voasoratra ao anatin'izany lalam-pifidianana izany fa manomboka eto amin'ity fifidianana ity na vanim-potoana ity dia afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ireny malagasy mipetraka sy monina ny ivelan'ireny. Izany rehetrarehetra zany no taritana ny sainy eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe tena fanararoatra ity vanim-potoana misy antsika ity hijerena manokana amin'ny sehatra lalàna amin'ny feno fifidianana io ary atao hoe mifanojo amin'ny vanim-potoana zay hivorinina eo anivon'ny anteny miram-pirenena ao anatin'ny 80 andro moa ny fivoriana zay ataoko fa misy tsara ny ahafahantsika zany mijery sy mandinika manoloana an'izay lalàn'izay miainga avy amin'ny antsointsika hoe concertation nationale na ny dinika nasionaly zay andraisan'ny rehetra anjara mba ho hevitra hitovizana ary fomba fijery hitovizana ny mahakasika an'izay lalàna mifeny fifidianana zay hampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena zay amma lalàna mifeny fifidianana azy moa na manafaniry de tsara ihany no mitondra fanamariana fotsiny manoloana ny hoe anisan'ny lalàna fehizoro zany ka angatahana ao anatin'izay ny resaka hoe majorité absolue eny anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anivon'ny anteny miran-doolona amin'ny fandaniana azy zany hoe atsasa manila mahery ny mpifidy no tsy maintsy mandany an'izany lalàna fehizoro zany mba ahafahantsika manaja ny lalàna eto Madagasikara sy ahafahany ihany koa ny ao anivon'ny fitsarana avy mo lalam-pandroenana ankato an'izay fetrisa takiny lalàn'izay satria tokoa mantsy rehefa iombona-kevitra ny zavatra anankiray zany hoe na ny eo anivon'ny fitondrana na ny aty anivon'ny fanoherana na ihany koa ireo vondrona tsy miankina toy ny société civile miara-manaiky fa ity indray zany ny lalàna zay hampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena manodidina an'izay seha-pifidianana za mino fa tsy ho sarotra ny fandefasana an'izany eny anivon'ireo anteny mera rodota ireo ka azahoana an'izany antsoina hoe majorité absolue ao anatin'ny fandaniana ny lalàna fehizoro. Ity moa zany mbola hoe mission d'observation député Alain Ratsimbazafy mahakasika indrindra ny tontolo-pifidianana teo aloha mazava zany fa raha ohatra hoe mijery an'ireo toromarika maromaro na recommandation zay nomeny vonina européenne talohan'ny alany teto Madagasikara tamin'ny fifidianana 2024 dia ny akamarony dia betsaka no tsy nitaterahana zay nataony ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ary matoatsika mahita an'io hoe aty amin'ny volana Mai fa 1 volana Mai voasa mamoaka n'lay conseil de gouvernement mikasika le hoe amoaka décret mikasika an'ireo fond total ny fanjakana de efa fatany fa ho avy le mission d'observation de matahotra mafy le fitondram-panjakana vokatra lay ahatongava n'lay iraka ny volony européenne eto Madagasikara io zany hoe raha tsy voatery raha tsy tonga eto an-toerana zany vahiny de tsy miditra amina processus ahafahana mametraka le cadre juridique électoral le fanjakana fa ny fantanina mipetraka eto de hoe manana capacité d'écoute ve le fitondram-panjakana ka andray
ireny zavatra ireny ho zava-dehibe satria niala tany aminy raha mifahafantarantsika azy manodidina ny 10 eo reo mission d'observation zany a tsy latsaka ny vonina Europeana tonga eto niala tany aminy izy ireo nandoa sara-piaramanidina nandoa ny resaka hébergement restauration sy ny sisa ary misy ny crédit atokana manokana hanaovana ny mission d'observation ohatran'izao dikan'izay tsy andany fotoana amina zavatra tsisy dika ny sehatra iraisam-pirenena raha izay fa faharody zao ahoana ny ahafahan'ireo firenena zay mivondrona ao anatin'ny vonina Europeana ka hanao déblocage na moyen ao anatina basket fond hiatrehana fifidianana ho avy eo raha ohatra ka tsy akatoaviny reto recommandation reto de zay le nytenentsika député Alain-Ratsy Mazava efa nampitsahivinao io ACC midikodina mandendeha eraky ny tanàna io de te ampiseho fotsiny fa te ametraka zavatra madio ary te hanambomboatra ny kravatiny sy mivozona akanjony eo anatrehan'ny adevitra momba an'le hoe azo raisina fa tsy mitombony zay nampamaliko amin'ny fifidianana rehetra teto Madagasikara de mba te hiova filatro hafa mihitsy le ACC de hoe tsy nitony talotsony no averinay fa mba hafa ary hitady voambolana vaovao zay eny e tsara zay fa tara fa na ny composition anareo ary mbola adevitra be satria tsy mampisy herijika ny endriky le fifidianana zay ekeny rehetra zany aneo anatin'le cadre daholo zany e juridique e zay resahana de raha ohatra ka iverenina ny adevitra de zao mampirisika an'le faefam-panjakana mihitsy amin'ny alalan'le mpitondra fanjakana ny vondrona Europeana hiditra ao anatina démarche consensuelle transparente et inclusive mazava tsara zany consensuelle transparente et inclusive mba hahafahana ozy izy mametraka tsara fifidianana ho ekeny rehetra ary hitondra filaminana démarche consensuelle transparente et inclusive tena voabaiko le fitondram-panjakana ka manomboka eto zany ho an'rehetra ty de hoe tsy ny RMDM ihany no azo tombotsoa am'zany adevitra zany tsy ny vondrona panorama irery ihany no azo tombotsoa an'zany adevitra zany tsy ny antokotiko Madagasikara irery ihany no azo tombotsoa am'zany tsy ny SVM irery ihany fa ambaratsika mandrakariva député Alain-Ratsy Mazava de zao reo zay rehetrarehetra mieritreritra fa ho candidat amin'ny fifidianana rehetrarehetra ho avy eo de mila ny fametanana miasa saina satria efa manampy tosika io zany ho an'ny acteur politique sy mivaoaka malagasy ny sehatra iraisam-pirenena de mila miasa saina zany ny acteur politique zay ho candidat amin'ny élection présidentielle zay ho candidat amin'ny élection législative zay ho candidat amin'ny élection communale de ny vahoaka ihany ko ny farina omaly ny fanakatonana an'ilay lisy-pifidianana tao anatin'le ralina de ataontsika hoe ny tokony nandanimbola sy ny nandaniana fotoana ve iny fa rehefa mandeha le refontra de apetraka any ambany vanona sy any ambany vatasariany iny tompoko fa miditra amina adevitra vaovao tsika zay le hitadiavana an'le vola ka na mifanjakana mbola te hampiasan'le doublan ou triplan de kamy sy marisarisa na mifanjakana efa tsy afaka tsony de tsy maintsy hiditra ao anatin'ny adevitra ny refonde total de adevitra vaovao ndray no misy eto Madagasikara ka rehefa mitsofoka anatin'ny adevitra vaovao ana refonte tsika de dikan'izay tsy maintsy edikevitra melohany ny anaovana azy ny amin'ny fomba fiasa andrindrana zany rehetrarehetra zany mba tsy hiverenany ny adevitra tsony ka isy doublan mbola hiverina indray ao anatiny io refonte io isy matoto mbola ho tafaverina indray ao anatiny io refonte io lista vaovao zay tranga eo io fanao isaky ny folo taona io ary misy olona efa tsy mananjo hifidy efa mivereny lalàna zo mbola ho tafiditra ao na misy olona zay tokony hanana ny zo ny hifidy tsy ho tafiditra ao na misy olona efa mifindra fonenana efa intelo fa mbola voasoratra any amina fokotany teo aloha nisy azy zany daholy le endriky le refonte zany de zay zany ny antony mahatonga antsika miteny manao hoe amin'ny lafiny anankiray eo amin'ny lafiny lalàna de tsy azo idivirana amin'ny fivirinina ny teny meram-pirenena mandeha io fa amin'ny lafiny ray finiavana politika
hiditra am'zany resaka tena hoe démarche consensuelle zany transparente inclusive zany de tsy possible amin'ny fitondram-panjakana antsony zany anao andehatrezana ka andeha amokon-dohana fefa hitany rehetra ny io e fantatry ny rehetra fa mangaladia le fitondram-panjakana fantatry ny rehetra fa tsy mahatoky tena le fitondram-panjakana de ny rehetra raha rano tsy azo andeha fa izy mahazo makatombo ny melony fotoana ary mampiasa ny volam-panjakana ao anatin'izany fangalaran-dia zany de tsy menatra mahanaroatra mibanga ame alina mbola eto an-tanindrazana le vondrona eropeanina de lasa mampiasa ny gouverneur sy ny chef district tany Ambatondrazaka sy tany Soavinandriana le fitondram-panjakana lasa mandoko ny loranjy any Moromamy de manetsika ny olona rehetra zay azo ahetsika de tia no resahana ao anatin'izany adevitra any fa mbola mambahoaka mbola tiambahoaka ary maro mivoaka manaraka azy ho resahantsika ao zay rehefa aveo fa sady mamita tena no mampiasa ny fahefam-panjakana ary zany famitahatena zany adevitra ny amin'ny hoe misy volam-panjakana angambany ho tafiditra ao anatin'izany adevitra any satria tsy lôzika ny fampiasana nireo fahefam-panjakana sy niro-panjakana ka tsisy volam-panjakana irarakopana ao anatin'izany ho an'lay atombotsoan'lay antoko politika zay miaradia ny fitondrana manokana depute Lairatsy Masafy alohan'ny idirantsika adevitra fa raha ohatra mbola misy anam-pina ny anapiko an'izay fotsiny angamba de fantatsika tsara ny zavatra niseho tany Soavinandriana tamin'ny faraparan'ny herinandro iny namana fanira ny fanakanana ny antoko tika Madagasikara iroso amin'ny hoe anao ny fanatanterahana andreo dynamisation fantatsika ny fanapahan-kevitra no raisin'ny lehibe ny distrika tamin'izany fotoana zany fa ao reo hetsika zay everina ihany koa fa ho tanterahany ao anivon'ny fitondrana de hoe samy hofanana avokoa ny hetsika any amin'iny faritra iny hitantsika moa ny sary maneho an'izany rehefa aveo mahakasika ny hoe tena najaina ave izany fanapahan-kevitra ny raisiny no OMC tamin'izany fotoana zany fa ho hitantsika rehefa aveo hitantsika amin'ny sary eo fa nisy ihany ny fanomanana an'izany hetsika zany ary reo avokoa ny be ny tanàna ny lehibe ny distrika tsy tahotra tsy enatra manatanteraka an'izany hetsika ara-politika tany amin'iny faritra iny maninona raha zany no hoe misy ny mizana tsindrinila na ihany koa alako bika tsy tiako tare eto amin'ny tany sy ny firenena raha nanaja ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny atokotika Madagasikara nanao ny fangatahana teo anivondreo ambaratonga mpanjakana rehetra tany atoerana kanefa de norarana tsy afaka anatanteraka an'izany amin'ny ora farany fa maninona ilay lehibe ny distrika sy ireo tompona andraikitra ny atoerana tompona andraiky mpanjakana ny atoerana anisan'izany reo be ny tanàna hitantsika amin'ny sary reo dia miaraka amin'ny lokon-doranjy miaraka amin'ny fanamina mihitsy ilay lehibe ny distrika hitantsika amin'izao fotoana izao de mahamenatra raha eto amin'ny tany sy ny firenena no ahitana an'izany hoe tompona andraiky mpanjakana ambony ohatran'izao no lalaovin'ny olona amin'ny lafiny politika amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny ataoko fa olona nandia fianarana ary tokony manana ny tena hoe etika ao anatin'izay hoe maha-olo-mpanjakana zay fa voaosihosy zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao voahitsakitsaka ny fitovian-jo eo amin'ny mpisehatra ara-politika amin'ny fanehoan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena araky ny nambarany namana faniry teo de hoe efa mandeha mialoha ny ao anivon'ny fitondram-panjakana amin'izay fanomanana na ataontsika hoe ny pré-campagne zay ary sakanany avokoa reo everiny fa mpifaninana aminy amin'ny fifidianana ho avy midika zany fa rehefa tsy mitovy fomba fijery na tsy miaradia amin'izao fitondrana izao de tsy afaka maneho hevitra intsony eto amin'ity tany sy ny firenena ity ary ny tompona andraiky mpanjakana zay voatendry anisan'izany reny lehibe ny distrika reny ay zany tena manjaka mihitsy le atsotsika hoe manipulation na fanodikodoinana mihitsy an'izay atao hoe fanapahan-kevitra zay raisina manoloana ny fitantanana ny lafitany anankiray rehefa tsy momba amin'ny fitondrana zany amin'izao fotoana izao dia hampanginina tanteraka amin'ny alalan'ny fandraisana fanapahan-kevitra toy ny hoe didim-panjakana mandrara ny hetsika rehetra any amin'ireo faritra
indrisy fa afaka nanao an'ireny etsika reny ihany zareo teo anivon'ny mpanaradian'izao fitondrany zao na ny loko orange ozy tsika fa nytiako Madagasikara de norarana hatramin'ny farany tsy anatanteraka an'izay etsika zay. Hitantsika ara moa ny zavatra nitranga ny ampitso zany hoe ny omaly alahady raha nidina tany amin'iny faritra iny andeha hamonjy fotoam-pivavahana any atoerana ny filohan'ny atokotiky Madagasikara zay Andriamatoa Mary Karavalomanana dia maro ireo sakatsakany ary rehefa tena noenona zay fifampiresahany zay dia zay mibaiko azonay ozy mpitandro ny filaminana tsy maintsy hajanona ny fiara ary tsy maintsy atao ny ataontsika hoe fisavana sy ny sisa ny fiara zay nentin'ny filoha Mary Karavalomanana zay mbola mariana etona fa filoham-pirenena teo aloha iny ary manana ny sata manokana mifehy azy ka aoka mba hanaja ny lalana velona tsika manoloana n'izay hoe sata manokana ho an'ny filoha teo aloha zay. Ireo mpitandro ny filaminana indrindraindrindra mba tsy ho voabaiko ny amin'ny ataontsika hoe zavatra sala amin'ireny satria inona marimarina fa mahalala tsara ny lalàna mifehan'izany fifamoivoizan'izany sy ny fanaraha-maso ny zavatra misy eny toerana ireo mpitandro ny ary mahalala tsara ny filoha Mary Karavalomanana sy ny sata mifehy azy fa ninina atao reny mba hanaovana intimidation ve fa ny filoha Mary Karavalomanana tompoko de tsy azonao am'izany satria olona mahitsy izy tsy sanatria olona nanao foana teto amin'ny tany sy ny firenena ka olona andeha hivavaka avy izy no sakatsakananao kanefa ny lalam-panorenana malagasy dia mametraka tsara ny hoe fahafahana mivezivezy eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara zay zo fototry ny vahoaka malagasy zany. Ny mahavarina moa eto namana faniry de ny hoe nakaiza ilay lehibe ny administration eto Madagasikara iza moa zany dia ny Prime Ministre am'izao fotoana zao. Aiza ilay antsoina hoe neutralité de l'administration eto Madagasikara. Raha nitrangy reny fanapahan-kevitra noraisiny lehibe ny district reny, raha nitrangy reny ataontsika hoe sakatsakana niatra tamina olom-pirenena zay manana ny sata manokana ireny, to mangina ny lehibe ny gouvernemanta, to tsy ahita teny ny lehibe ny gouvernemanta manoloana an'izany efa azo heverina fikorontanan'ny administration eto Madagasikara zany. Ka apetraka amintsika amin'ny fanontaniana ary apetraka iny hoe misy ny tsy fitoviana zany ho an'ny vahoaka amin'ny lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay indrindra no hatongavantsika amin'ity adevitra ty député Alain Ratsimazafy ny fa nalefanao teo moa zany ary nandeha teo ny sary mikasika ny Tansoavinandriana hoe manana fitanlanana ilay lehibe ny district raha ohatra ka nandany etsika zay hanaovana fameloma masina atokotiky Madagasikara ary efa nisy fametrahana zay atao tantaratasy melo zay ary nidina tena toerana délégation tarihan'ny secrétaire général ny atoko Rina Randriamasinoro fa voalaza fa ao amin'ny toeran'io avokoa no anaovana etsika Soavinandriana fa ny sabotsy de an'ny TGV ny alahady ny neverina ho an'ny atoko tiako Madagasikara zany fa ny fitanlanana de tsy nahazo lay antoko tiako Madagasikara fa lay antoko manohana ny fitondrana Vombosary no nomena lalana ary de nanatrika izany lehibe ny district efa nandeha teo ny sary fa ty zavatra nitranga anankiray ihany koa député Alain Ratsimazafy de tany Ambatondrazaka mbola tamin'ny sabotsy ihany satria zao manko ny manahirana nyty raha ty député Alain Ratsimazafy lay olona nomena ny fahefam-panjakana rehetra zany dia nomena fahefana politika hanao zay mahasoa ary hanao an'le sale boulot makatria an'le fitondram-panjakana tena zay mihitsy ny fomba itenenantsika azy satria tsy araky ny lalàna zany tsy lalao maloto zany ary manome tombono an'ny hafa fa mamono ny an'ny hafa nefa tokony ametraka an'izay neutralité de l'administration sy ny traitement égalitaire zay no andraikitra ny rafim-panjakana zay omena andraikitra hinenivony reny ratsy mangaika ireny
na CTD io na STD io zany resantsika zany. De ty sary tany Ambatondrazaka ty tena mazava tsara mihitsiny. Fihetsiketsehana lazaina fa bonane ataon'ny antoko TGV. Redynamisation ihany koa zao zareo. Ito aloha zany de fa mba mampime. Le esprit an'le redynamisation taizany na aizan'le TGV an'izany. Fa nga izy ty hoe redynamisation mampirevoaka ohatran'izao misy foto-kevin-dehibe ne zany. Le redynamisation tompoko de mijanona am'le olona ao am'le distrika ihany na le commune na le fokotany. Tsisy fitoman'olona ohatrany nataonareo tamin'ny sabotsy. Inona ny atongavan'ny olona any Moramanga délégation na maro be nefa redynamisation eto Ambatondrazaka nataonareo. Zany aloha de foto-kevin-dehibe any redynamisation zay ijoroany antoko tiky Madagasikara. Misy olona vanya Vavatena, Sonerano-Vongo, Manoro, Tomasina, Brickaville, aninona reto zao de député. Sa manofina an'le vice-présidente. Le SN, député TGV daholo reo. Avany amina Analanjorofo any avy atsy Atsinanana. Tatsika ireo. De reny mitondra délégation, de mitondra vonoomby be. De misy avy aty Antananarivo, ampandehandehan'ny sary, de atoroko eo mandalana eo. Misy mpitarika fikambanana avy aty Antananarivo miaraka amin'ny fikambanana ny tongana. Satria tianao zavatra mipoka ao am'le Ambatondrazaka. De tsy redynamisation ny anaran'izao fa fitaomana olona mba hanaovana fietsehana ara-politika. Propagande melony fotoana. Ny redynamisation tompoko ho an'ny foto-kevitra nananganany antoko tiky Madagasikara verina amitsika ianareo mpangala tahaka efa zatra manao copie-coller plagiat. Dia mijanona eo am'le fokotany ray de le olona ao ihany le mpikatroka ao am'le fokotany na commune na le district na le faritra no mietsika no tonga. Raha ohatra izy fokotany anaovana redynamisation toy zao de olona avy aty Antananarivo de any tongana. Efa hitanao any Dego de hitanao eto Antananarivo any Ambatondrazaka miaraka amin'ny délégation. Fantatry ny rehetra anizy zany. Tsinona ny idiranao any Ambatondrazaka? De olona ohatra zany fokotany anaovana an'le redynamisation de any am'le quartier le vakiparitra ny fanetana ho tonga am'le fokotany anaovana an'le hetsika. Ao ny fampivondronana. Aiza mpikambana teo aloha. Aiza mpikambana vaovao. Inona de disadisa nisy tetatoerana ka namparisarisatsika. Ndao ara velomina tsara ny antoko. Reto misy karatra vaovao. Raisina ny anaran'ny mpikambana ny listra sy ny sisa sy ny sisa. Reto ny information politique tsara ho fantatrareo ato anatin'le fokotany. De miakatra ndray izy ohatra ka commune, ohatrany nataony Aleratsibazafy tany Andoranfotsy. Ao anatina commune ray misy fokotany maromaro de tonga eo ndray le mpikambana le fokotany. Firisam-pokotany no alainy. De mifampikeo fandinika de tonga le tompona ndraiky tsisy ratsana avany amin'ny hafa. Ny atao eo de mety manotrona fotsiny de vita de lasa de manome information politique fotsiny ohatra bureau politique de lasa. De miasa an'le redynamisation anjaran'le olona ao amin'ny commune. Ka raha commune Andorany fotsiny resahana, tsy misy commune Tanjombato tokony ho avy eo. Satria mba teo maro ohatra ny tonga. Tsy misy commune Nambojanaka tokony ho avy eo. Zany zava-misy ange. De raha ohatra ndray zany district natao, raha isika district ana Tsimondrano, tsisy district ana Varadrano ho avy eo. Satria raha ana Tsimondrano io. Zay tompoko ny endriky ny redynamisation de mahatoko tena amizay. Io tsy mifamitaka io ka manome hoe 50 plus 50 égale 50 rehefa tonga amin'ny fifidianana. Fa 50 plus 50 égale 100 io rehefa tonga amin'ny fifidianana. Satria olona ao am'le toerana no manao fameloma maso fa tsy olona tomy amin'ny fiarakodia sy omena omby zay avy aty amin'ny commune hafa. Ka iny sary rehetrarehetra hitantsika zany na Farafangana io, na Vangaindrano io, na tany Manakary io, na le Teria Dego io, na le tany Ambatondrazaka, na le tany Efenerivo, de olona avy any amina district hafa daholo ny toma ary terena hiasa anatin'izay ry Ragova. De averena le sary baina. Misy sarin Ragova ao. Ny Ambatondrazaka. Ampiasaina mihitsiny le rafitra aty amin'ny faritra, le Ragova ny ampiasaina mihitsiny. Efa manao akanjo orange ao anatin'le izy. Anko vare, manao akanjo orange le Ragova eto zany. Raha chef de région io, de mbola nisy balise napetraka le conseil régional. Fa ty Ragova zany,
mandidy de omana mandidy manapaka de misy fahefana raha teo meny lalàna azy de tsy maintsy manao tatitra any amin'ny daholo ny STT de izy mampamoro ny CTT vakitsika eo zay rehefa avy eo lalàna nanangana ny Tiragov ty le 2019-1866 de mbola ny fianona indray le lalàna tamin'ny heritaona 2021 le teo raha tsy ara-dalàna heureusement le ACC nyteny hoe temporaire iny fa le temporaire lasa définitif de ay iny zany ny objectif izy manao an'le akanjo orange iny de manao ny fandaminana rehetrarehetra de manery an'le tompon'andraikitra rehetrarehetra zany any amin'ny faritra rehetra nge ahitanao an'izany de ohatran'le chef district amin'ny andro atoandro be nanahary zao sady manao an'le akanjo mahasaripady sy mahasarym-piaro anatin'le asa no mijoro mamevahana ny antoko hafa ary tsy mamialalana ho an'ny antoko hafa zao nefa ny ambara ny lalam-panorenana raha ao de alefasy faly andiny fahasivy amin'ny telopolo article 39 ny constitution io izy io ny fanjakana ny miantoka ny tsy fiandanina tsy fiandanina raha politika amin'ny fitondrandra raha-mpanjakana ny foloalin-da ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana ny fampianarana ary ny fanabeazana raha vakitsika izy amin'ny teny frantsay de zao article 39 l'état garantit la neutralité politique de l'administration des forces armées de la justice de la police de l'enseignement et de l'éducation mazava tsara mihitsy zany ny fanjakana ozy izy no miantoka ny tsy fiandanina raha politika io tsisy zavatra hoe ny foroniny io anatina neutralité politique de l'administration de ahoana ny ahitanao an'ity chef district le ragova ny lazainao fa sady hanara-mason'ny STD sy ny CTD nefa misy filokona politika de zao ny problème am'ty alinéa 2 mbola io izy io izy no mandamina izy resahany eto ny fanjakana izy no mandamina ny fitondrandra raha-mpanjakana mba hisorohana amin'ny asa rehetra fandanindanimpona eno tsara sy fanodikodonana ny volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana na politika iny hitatsika iny zany mba hisorohana an'izany amin'ny fandanindanimpona sy fanodikodonana volam-panjakana tsy maintsy misy volam-panjakana lany io na ny anaovana ny fety io sy ny anaovana ny fandraisana na ny ombivonony etseroa ny tanterana olona ny bapampa sy ny sisa ny lampiazo de mba hisorohana an'izany de tsy maintsy mipetraka zay neutralité politique de l'administration aizavy le izy amin'ny fitondra raha-mpanjakana ny foloalin-da ny fitsarana mitandro ny filaminana ny fampianarana ary ny fanabeazana zavatsara misy ato il organise l'administration afin d'éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques de zao zavatra mitrango zao zany tsy raharahany reto le article 39 de mbola anatika lalàna andray zany nanitsaka lalam-panorenana andray zany ohatra ny tena hoe tsy ny raharahina ary tsy misimisy ty lalam-panorenana ty ho an'le fitondram-panjakana zany ny zava-misy am'izao fotoana zao deputé Alain Ratsibazava de anao rappel kely ino ny tany Soavinandrina ino ny Tery Ambatondrazaka fa azadonotsika ny tamy fianaratsoany de nisy taratasy mihitsy nanaovana circulaire tam'izay naverina ely de nisy en-tête ny assemblée nationale de hoe stabilité any régime ifanakalo hevitra de tonga tao daholo le tompon'andraiki-mpanjakana le miaraka am'le tompo-mpanjakana de nylokona tao anatin'izay koa le premier ministre chef de l'administration ty izy ty réunion du groupe IRD les membres du gouvernement et ministre akotra originaire de la province de Fianaratsoa hitatsika io le izy samedi 23 avril 2022 tao amin'ny hôtel Petra Fianaratsoa de reo mazava tsara inona l'objectif any réunion réélection aux juges du président de la République de Madagascar PRM en vient 2023 io zany faharoa stabilité de la régime zany rehetrarehetra zany ny fangaro voraka ao anatin'ity raharaha ty zany tonga ato
io arrivé participant ao président ny assemblée nationale de io le premier ministre chef du gouvernement ao anatin'izany adevitra zany tia nangatahtsika ty hoe inona ny tena marina ty ary efa teto ny vice président national ny RMD mahafaritany fédération Andriamatoa Taberin'Andriamanantsoa ny teny hoe tsy mety ty zavatra ty fantsahana lalam-pandrenany ty inona ny andehanany le chef de l'administration any de jerivony ny antetin'ilay taratasy miparitaka réunion du groupe IRD zavatra misaviritaka hatramin'le objectif an'le réunion everina zany fa io ny ordre du jour de hoe réélection fampandanina indray ny filohan'ny république sy ny fitoniny ny fanjakana stabilité de la régime zany ane zany zao de efa hoe tsy voaja itsony resaka neutralité eto amitsika de le chef de l'administration tsisy miteny ray zay faharoa anisan'ny efa nietsika nisy teto ihany ko ny journée ny officier teny amin'ny lapam-panjakana nampanaovinao akanjo orange le officier asy izay 12 janvier raha sy diso 12 février février rairay am'izay journée ny officier de manao akanjo orange al izy ity mazava tsara ny fanjakana no miantoka ny tsy fiantanina ara-politika amin'ny fitondrana mpanjakana ny foloalinda ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana ny fitsarana de omen'ny fanjakana 4-4 ny mpitandro ny filaminana ampanaovina akanjo orange mandeha miazakaza taiza amin'ny tantara anisan'izany androny officier zany manao akanjo volomboasary de ry perroquet moa manaraka ka ingamo de midikinina ny akanjo fa tsy tsapany zany lanja ny lalam-panorenany zany ao anatina texte ohatran'izao efa nitranga teto ihany ko zany etsika ny diaspora mazava be mihitsiny any ivelany any any ampitan-dranomasina tamin'ny farany teo miaraka am'le tous ensemble le mpanohana an'le fitondrana zany iny en'le ministre ndraramba iny miaraka am'le Laurence déplacement ninona ny andehananao tany tamin'izany fotoanandro zany déplacement mpanjakana nge fa ianao nefa ato ianao zany manahirana am'izao raha rehetrarehetra zao zay resantsika zay député Alain Ratsibazavy fa ny vahoaka zany de ararotin'le le fanjakana hoe marefo malemy asa antrany amin'ny mpanohatra koa ve refesiny de ataony am'izay tiany anaovana azy fa io voafitaka aza mieritreritsitsika fa misy vahoaka manaraka an'ireo sady mijery spectacle mihinana omby de mizara loka na mety misy fresinsis de hoe reo ny tena mambaoka tsy tiany olony reo fa mampiasa fahefam-panjakana fotsiny reo de iny sary iny tiany ampitenenina fa miomany reo ary zay mampamaina ny volony européanna hoe tandremo mba tsy verina ny 2018 alabato tsy fakahitana zay ny dikan'iny de tia ny aseho le izy amin'ny lafiny communication hoe zay nahazo vahoaka fa voafitaky reo tonga amina distrika ray izy vahoaka amina distrika marobe ny tonga eo sy amina commune marobe taterina fa tsy mitovy any zavatra ataony ny aty amin'ny antokotiko Madagasikara rehefa distrika ray de distrika ray manao ny organisation rehetra fa tsisy distrika lokona amin'ny endriny hafa zany zay le tenenitsika teo rehefa mandeha ny déplacement président Marc-Ravalomanana miampy an'le déception ny olona am'izao fotoana zao tena tsy fakahitana ny olona ao an-damosina na metseny io na mandeha mivavaka io na hiatrika redynamisation tsotra io na mijery ny fahavoazan'ny cyclone na tany Atsimatsinana fa roka tonga de manaraka amin'ny vahoaka an-damosina iny président Marc-Ravalomanana any amin'ny tsisy solo-mavam-bahoaka zany fa misy rafitry ny tim dikan'izay tsy voafitaka mihitsy ny ety amin'ny tim sy ny mpanohatra ny RMD ohatra satria ny anazy de mahita hoe ity azo tsapahitanana azo refesina azo bataina ny mpanohana tsy noentina tany amin'ny distrika hafa anohana ato amin'ny distrika hafa dikan'izay tsy ho voafitaka ny anatin'ilay élection ho avy zany reo satria reo zany ny tena mpanohana tena izy ao anatin'ilay distrika ray na commune ray tsisy spectacle tsisy famonoana omby eny mety misy any amin'ny natoerana hafa fa tsy ndraindray tadiaviny zany rarany nahitanany zany
fa fiaraha misakafo kely tsotra matetika ara sandwich no hanina fa tsy ohatra n'le fitondram-panjakana hoe ndao taterina daoly de iny nentina rehefa aveo efa nanao an'izany any teo aloha e fa taiza mivokana anjarantsika mandinika depute ala raha tsy mazafy amafisiko ny zavatra nambarinao teo namana faniry satria de tena miariary araky ny horonatsary sy hitantsika teo iny a zay le hoe seapitatanandrara-panjakana tsy mandeha araka ny tokony ho izy a zay tsony amafisiko ety ihany koa ny tokony hijoronony eo anivony fitsarana avy momba lalam-pandroenana mahakasika ireo fanitsakitsahana araky ny fanambara teo lalam-pandroenana no resahany namana faniry teo a tao amin'ny andininy fa 7 mahakasika an'izay tokony fijoroany ny fitondram-panjakana zay amin'ny tsy fitanolana am'izay andraikitra tandrify azy zay tadio fa ny lehibe any distrika dia solo tena mpanjakana any amin'ny rafitra eny anivony distrika ka rehefa ny solo tena n'le fanjakana zany indrindra ihany koa eo koa ny gouvernoura zany a manao an'ireny endrika fandikan-dalàna hita maso ary mibaribary reny a dia ny fitondram-panjakany amin'ny akapobeny mihitsy no manao an'izay fandikan-dalàna zay a eto amin'ny tany sy ny firenena aiza ihany ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana mandrona an'izay mbola hangina ihany ve fa tsy andrainy andraikitra tandrify azy zay vao tondro ihany koa ao anatin'ny lalam-pandroenana zay anjara andraikitra ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana zay aiza ilay lokaloka fa hametraka ny mangarara amin'ny lafiny rehetra na hametraka ny fitsarana araka ny tokony ho izy eto Madagasikara zay a zay atao hoe tarigetrany zany fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany aiza nareo am'izao fotoana zao to avelanareo handeha fotsiny zany fandikan-dalàna marobe zany ary hitantsika fa maro de maro zay nytany saina teo zay io maraina io fotsiny fa ny fandarana miara-manonja de isan'andro de mitondra foana an'izay le hoe fandikan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena zay mba entina ilazana amintsika fa ity firenentsika ity a de fa tsy mandeha araka ny tokony izy tsony a tsy manaraka ny lalàna velona eto Madagasikara intsony ny fomba hitondran'ny fitondram-panjakana azy am'izao fotoana zao ary ny vahoaka malagasy ihany koa de tsy tokony ho topotra amin'io am'izay lafi ny fandikan-dalàna isatsokajin'izay satria dia tsy ho an'ny mpitondra ihany ny firenena fa any ny vahoaka malagasy na tena itsika vahoaka raha ny roso tamin'ny fifidianana mpitondrotsika de ny atsaratsara kokoa ny fari-piainany malagasy hitondra kokoa ny fivoarany firenentsika ty a manoloana n'ireo firenena hafa any ivelany ary mba hiadanany ambany lanitra no antony anankiray isafidianatsika amin'ny androm-pifidianana mifanohatra am'izay anefa ny zavatra hitantsika am'izao fotoana zao satria dia tafiditra ao anatin'ny firenena farak'izay mahantra indrindra Madagasikara dimy mahantra indrindra tsika am'izao fotoana zao a ary midina de midina mihitsy zany ataontsika hoe ny taux de croissance économique zany na ny tahany fampandrosoana eto Madagasikara satria manodidina ny miiba 700 tsika am'izao fotoana zao very tanteraka ilay fanantenana napetraka zany malagasy zany no teo anivon'ny mpitondra ka mahatonga atsika am'izao fotoana zao tsy mikely sory ka mamoaka sy mitondra ny fanamariana rehetra na ny tsikera manoloana ny fitantanandrara-panjakana izay a tsy mandeha araka ny tokony izy araka ny resahana teo ka ireny rehetrarehetra reny matoa zay eto amin'ny fandarana mitondra fanazavana sy fampitam-baovao amintsika mpanaraka ny fandarana dia ny mba isokafany masotsika fa efa tsy mendrika ary tsy rariny ho an'ny vahoaka malagasy itsony raha ny zava-misy iainana eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoana zao ny mpitondra fanjakana efa samy maneho ampahabe maso an'izay endrika tsy fanajana lalàna zay iza raha moa zany no atena itsika hanajany lalàna raha ianao mpitondra aza tsy menatra akory a amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ka reny moa dia
ambava omana po mieritreritra ho antsika mahafantatra sy mahare na mahita an'ireny vaovao zay ampitainy eto amin'ny fahita lavitra reny satria fotoana zao ary tsy oela akory zany fifidianana amin'ny taona 2024 zany mihazakazaka io ka izay no efa anehoana sahady ety am-piandohana ety amin'izany mialohan'ny fifidianana zany reo zavatra tokony ahitsy amin'ny lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena satria manantena ny fampivoarana ny ty firenentsika ty ny malagasy rehetra tsy vaky volo maro loatra ny vahoaka amin'izao fotoana izao no mitaraina manoloana ny ty fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara ty eny tsy eto ihany fa eran'izao tontolo izao fa aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana an'izany fahasairana ny vahoaka izany tsy azo laizina ny fiakarany vidin'entana eny an-tsena indrindra eo amin'ny nivon'ny PPN na ireo filana andavanandro ny mponina zay efa tena tsy aro voavidy intsony eny mody nakarina ny hoe karama farany ambany sy ny sisa fa manoloana ny vidim-piainana eto Madagasikara moa dia atraiza ny fiatrehan'ny isam-baravarana ny isa-tokantrano an'izany vidim-piainana zany ka ireny rehetra reny a dia ahitantsika ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahaiza mitondra an'izao firenena izao ka hanika ilay vahoaka madinika foana no hiaran'ny izany tsy fahaiza mitondra ny firenena izany fantatsika tsara ny atao hoe fifehezana ny kibo ny tsirairay amin'izao fotoana izao misy ny efa indray mandeha isan'andro sisa no misakafo noho ny tsy fahafahany eo amin'ny sehatra ara-bola amin'ny fividianana an'ireny sakafo andavanandro reny fijaliana no an'ny malagasy ary maro ny olona nefa tonga any amin'ny fanariam-pako aza mitsindroka mba hahafahany mameno ny kibony ao anatin'ny ray andro satria efa tena tsy hitany intsony zay ale maro ny very asa ary tsy misy ny fandraisana tanàny fitondram-panjakana amin'izay hoe ahoana ny ahafahana manome asa ny reto vahoaka reto ahoana ny ahafahana mamaha olana ara-tsosialy ny reto vahoaka reto fa atao mitazapotsina ny zava-misy ary tsy manam-baha olana manoloana an'izany irifiry mahazo ny vahoaka malagasy zany vaketsika angamba ity fanomezana andraikitra ny gouverneur ty deputé Alain Ratsimazafy ty zany le fampanitsahana lalàna tamin'le décret efa misy an'le décret zany tamin'ny 2019 tiré 1866 zany 1866 tamin'ny 5 septembre 2024 mikasika ny gouverneur de mbola nampitombona andray le fahefana de zao le fampitombona fahefana am'ty zany ny fanomezana andraikitra ny gouverneur satria ty zany tamin'ny 2021 teo ty conseil des ministres tele vao mivoaka farany ty mivoaka farany zany hoe efa nisy fahefana tsy manara-dalàna tamin'le décret 2019 teo de mbola nampitombona le izy na de ny teny azy le fitsarana avy moana lapan'ireny caractère temporaire andalo fotsiny ihany io fa vao maika nampitombona le fahefana de décret no nanitsahana constitution de zao ny resahany tao anatin'ilay conseil des ministres tamin'ny 2021 nampitombo le fahefana zany ny fanomezana atsipika voalohany aloha zany ny fanomezana andraikitra ny gouverneur amin'ny famaritana sy ny fanatanterahana reo asa zay mifandray amin'ny fampantsoana ny faritra ny gouverneur de mandray anjara amin'ny fanatanterahana amin'ny politika akabean'ny fanjakana raha iny zany tsipika faharoa ny gouverneur de mandray anjara amin'ny fanarahana ny fanatanterahana ireo projet d'investissement public sy ireo politika ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin'ny politika akabean'ny fanjakana manao tatitra any amin'ny filohan'ny republika prime ministre sy ireo ministra rehetra voakasika tsipika fahatelo ny faritra dia manana andraikitra mifototra indrindra amin'ny ara-toekarena sy ara-tsosialy ino tsara manana andraikitra mifototra indrindra amin'ny ara-toekarena sy ara-tsosialy sy ara-politika mihitsy ato ao anatin'ny fiara-miasa amin'ireo rafitra miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina ny faritra ihany koa dia mitarika manome sy mandrindra ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekanrenan'ireo toerana rehetra iandraiketana tsika fahaefatra
mikasika reo asa fampandrosoana ataon'ny faritra sy reo asa lehibe ankin'ny gouvernement aminy dia miara-miasa amin'izy reo sampandraharaha-panjakana na service déconcentré de l'État. Io ny resantsika teo STD io. De mbola mitoy le izy tsipika fahadimy ho fampiarana ny voalaza ny andimy fa 450 amin'ny lalàna larana fa 420 tsipika 820 tamin'ny 7 septambra 420 ireo sampandraharaha-panjakana dia maka hevitra no tsara ozy ho fampiarana ireo sampandraharaha-panjakana dia maka hevitra amin'ny gouverneur momby ireo tetikasa sy asa fampandrosoana ho tanterahany eo anivon'ny faritra iadidiny sy manome azy ny dika mitovy amin'ny tatitry ny asa etsy-akilana. Ny ova mihitsy le asan'le STD lasa le gouverneur amin'ny patron au lieu de hoe solitena mpanjakana amin'ny alalan'ireo départementa ministérial de mbola mandefa dika mitovy ary mbola maka hevitra ihany koa amin'ireo asa iadidiny zany grave zany tsipika fahaeniny ty ao anatin'ny fanatanterahana ny andraikitra mahampandrindra sady mpandrindra koa le gouverneur ireo asa ara-toekarena sy ara-sosialy mbola mazava tsara ny eto mbola mitoy tam'le tery aloha hoe toekarena sosialy ny asany de mbola ato izy ny hoe mpandrindra reo asa ara-toekarena sy ara-sosialy azy ny gouverneur de mampivory ara-potoana reo tompona andraikitra ny sampandraharaha-panjakana ny fotony lasa feziny le gouverneur am'izay le STD satria akoatry ny retsy hoe tsy maintsy manao tatitra le service déconcentré de l'État zany de mbola mamory koa ara-potoana le gouverneur de tokony mampivory ara-potoana ireo vondrom-bahoaky tsinjara-pahefana ny gouverneur mba handrindrana reo asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy ao anatin'ny farim-piadina. Ity vondrom-bahoaky tsinjara-pahefana ty de collectivité territoriale décentralisée indray hafa mihoatra le STD na service territorial déconcentré na service déconcentré de l'État sady mamory le STD zany izy no mbola mamory le CTD mbola tsy maintsy manao tatitra ao amin'ny daholo ny rehetrarehetra de mbola toy izany indray le tsipika tamin'le fanomezana andraikitra ho aty mbola nitomboka le fahefan'le gouverneur de zao indray ny tenenina akoatr'ireo asa efa nakin'ny fanjakana tamin'izy ireo de nanamafy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tokony omena andraikitra bebe kokoa reo gouverneur amin'ny fanaraha-maso reo asa sy tetika asa tanterahana any amin'ny faritra amin'ny fampondroana sy fampivoriana reo tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra de mbola ny reconfirmeny ihany le hoe tokony fampivondroana sy fampivoriana reo tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra reconfirmation le teo aloha izany ilaina araka ny tenin'ny filoha ny fisian'ny tompona andraikitra anankiray mandrindreo asa maro eny fotony arak'izany de tokony raisina ho mpiara-miasa hanara-maso ny asa ny gouverneur zany rehetrarehetra zany le fahefan'le gouverneur de le gouverneur lefa manao n'le asan'le TGV de zay le resantsika ato anatin'le andiny fa 7 député Aniratsimbazafy ny fanjakana zany izy mandamina fitondran-draha-panjakana fitondran-draha-panjakana mba hisorohana am'ireo asa rehetra fandandanipona sy fanodikodonana ny volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana na politika balizany le constitution fa dikain'ny sasany le izy de tsisy miteny le fitondran-draha-panjakana amin'ny alalan'le chef de l'administration de ohatran'izany zava-misy tany Soavinandriana hetsika ataon'ny lehibe ny tanàna le izy TGV hoe fakasitrahana le zava-bitan'le filoha tao anatin'le district de sady miantso artiste de inona ny tokony hatongavan'le chef district any toerana zany zao ametrahantsika fanontaniana hoe inona ny hevitry ny synady am'izany syndicat ny administrateur civil eto Madagasikara satria vo niteny ny synady tamin'ny alalan'ny filohany sy ireo braona hoe tena mila ny teknisianina mandray andraikitra ary miteritreritra hoe mba tokony nisy fifidianana madio eto ato nefa misy an'ilay mpianadrara administrateur civil mandeha manao zavatra hafa de nefa fatatsika tsara fa mba hazona zany asa zany nianatra firy-taona tao amin'ny enama moa ny administrateur civil misy concours natao any atao de fantatra hoe inona ny diplôma alaina ananana marimarina kokoa atongavana manao an'ireny ADC administrateur civil inspecteur des impôts sy ny sisa
hatrany amin'ny trésor. Dikan'izay zany sady manana maîtrise ianao no mbola nianatra roa taona ianao tamin'ny concoursnao mbola misy ny concours zay natao an-tsoratra natao am-bava de mbola nandeha tany amin'ny akademie militaire ianao na mpiofanina zavatra maro satria rehefa mianatra amin'ny anamma tsy maintsy manao an'izay de mbola misy fivoahana marobe natao zay ianao vo administrateur civil. De zao nefa lasa baikon'olona raha politika le izy de tsy voaja tsony lay endriky le asa zay nanaovana fianianana. Zany ny problème am'zao raharaha zao député Alain Ratsimazafy de nanitsaka lalam-pandroenana ray le fanjakana ka zao azo endrehany eo anatrehan'ny lalàna mihitsiny itony tompona andraiky mpanjakana izay manao fiandaniana raha politika itony ary tsy mampisy herijika ho an'ny rehetra azo atao no manentsika izany eo anatrehan'ny lalàna député Alain Ratsimazafy. Marina mihitsy ny voalazanao na manafaniry ary mbola mafisy ny atao anatin'ny lalam-pandroenana amin'ny andininy fa 370 moa zay le hoe CTD zay satria eto aloha de tsara ny manamarika fa mifangaro mihitsy le fomba nanendrena n'ilay gouverneur eto Madagasikara raha iny fanamafisana zay nivoaka tamin'ny filakevitry ministra tamin'ny 2024 satria lasa tao mifangaro ny andraikitra faritra azy zany hoe ny faritra tsy na voalaza tsara amin'ny andininy faraiky amin'ny 370 hoe ny commune ny faritra ary ny faritany ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana. Raha ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana manko tsara ihany manamarika fa tsy tokony hisy ny ifampifery eo amin'ny maha-vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zay fa samy manana ny antsoina hoe autonomie saingy kosa ny farim-piadidina no samy manana ny azy zany hoe tsy ny lehibe an'ny faritra kory raha ny lalam-pandroenana no resahany tsy misy eo hoe ny lehibe an'ny faritra dia marimarika koa angamba de le hoe ila tsy lehibe ny tanàna no manana chef hiérarchique na lehibe an'ny faritra tsisy an'izany mihitsy fa zay collectivité territoriale décentralisée azy hoe samy manana ny faritra iadidiny fa kosa dia samy tompona andraikitra amin'ny faritra zay adidininy tsirairay fa raha ity zavatra navoakan'ny filakevitry ministra de manome fahefana ny gouverneur zay sarotra amintsika moa no anao hoe mitovy ny gouverneur sy ny lehibe an'ny faritra eto satria ny lalam-pandroenana de tsy mbola nametraka mihitsy an'izany hoe gouverneur ho lehibe an'ny faritra zany fa raha raisitsika zany hoe mitovy ny anjara andraikitry ny lehibe an'ny faritra sy ny gouverneur de manitsakitsaka ny lalam-pandroenana izy raha ohatra ka mitady ife an'izany CTD ny fotony tony ny commune zany satria manana andraikitra izy araka io voalazany io no hoe mandrindra zany ary mifehan'ireo commune zay ao anatin'ny circonscription misy azy zay fanitsakitsahana mihitsy zany an'le antsoina hoe lalàna mife an'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fa tokony samy manana ny sehatra hitantanany ny faritra misy azy na ny be ny tanàna na ny lehibe an'ny faritra na ny lehibe an'ny faritany ary tsy misy mihitsy ny ataontsika hoe fifehezana an'ireo rafitra voalaza ireo ataon'ny ohatra hoe ny eo anivon'ny faritra lasa mifeny ety anivon'ny commune de fanitsakitsahana ny zo anana nyreny collectivité tsirairay avy reny izany ataontsika hoe fanapahan-kevitra ndraisina atao anivon'ny filakevitry ny ministra zany. Hita taratra mantsy am'izao fa toa mifangaro izay handraikitra hoe lehibe na hoe tompona andraikitra mpitantana ny CTD sy ny STD zay raha io fanapahana zay ndraisina teo anivon'ny filakevitry ny ministra io ndraisiny satria na hoe lasa mivangongo zany ny fahefana ananany zany ny gouverneur zany ary afahany mife ny rafitra eo ambaniny raha ohatra ka hoe zay no azo ilazana azy bebe kokoa dia lasa manana adidy ireto ity anivon'ny commune reto zany hanao tatitra any am'izany gouverneur zany tsy atompoko tsy zany ny antsoina hoe fi tsy njara-pahefana ary mandiso ny lalatsaina nananganana ny tena hoe lalam-pandroenana tsika raha izay no tia nampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena ary hoatsika zany dia mila mihitsy mamantatra ny tena zavatra voasoratry ny
lalam-pandroenana sy ireo rijateny lalàna marobe mifehany zany collectivité territoriale décentralisée zany maro ny lalàna mifehany zany ananatsika zany lalàna zany fa ny fanitsakitsahana angamba na ny fanaovana tsinotsinona andreo lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena no hitatsika miariary am'izao fotoan'izao ary ny tena mahavariana de ty hoe ao anatina filakevitry ny minisitra ianao no mandray an'izany fanapahan-kevitra zany zay azonay ambara hoe mifanohatra ihany ny voalazana lam-pandroenana sy ireo rijateny-dalàna zay efa nivoaka teo aloha mahakasika antony vondromboka tsy njara-pahefana sy ny service mpanjakana zay fanapariaha-pahefana itonona ny STD zany ka izany rehetrarehetra zany mantsy de ahitana taratra foana ho amin'ny hoe tsy fifehezana ve an'zany fitantanandrara-panjakana zany no misy eto a fa hitatsika fa mifangaro voraka avokoa ny zavatra rehetra ary na eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra indrindra dia sesilany a ny mifanohatra amin'ny lalàna zay efa nisy teo aloha ny fanapahan-kevitra zay raisin'ny tompona andraikitra aty aoriny ary ny ariary teo ny hoe taizany nahataniny tany ny lehibeana distrika zay solo tena mpanjakana eny fotony miaraka amin'ny fanamina maha lehibean'ny distrika azy no miatrika raharaha politika ana TGV amina circonscription anankiray zay misy azy zay hitatsika fa tena mifanohatra amin'ny fanajana ny lalàna eto Madagasikara zany noho izany dia ianareo tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana de ambola mafisinay foana eto ny hoe raisiny andraikitrareo manoloana nyreo a fanitsakitsahana ny lalàna velona sy ny lalam-pandroenana indrindraindrindra eto amin'ny tany sy ny firenena zay ataona olo-mpanjakana ambony zay atao hoe tokony ho modely am'izany fanajana ny lalàna zany kanefa dia hitatsika fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fomba fitantanana ny lafitany eto Madagasikara de zay nga manamana faniriny ataoko hoe fanamariana azo atao a mahakasika an'ireny fanapahan-kevitra andraisina teo anivon'ny filakevitra ministra ireny satria dia maro zany a hitatsika am'izao fotoan'izao a tsy fetezan-draharaha amin'ny lafim-pitantanana ny lafitany eto Madagasikara ny iraritsika amina zavatra ohatran'izao moa zany de tsy hoe andehany am'le resaka corporatisme fotsiny zany na de eo ary zany tranga rehetrarehetra zany fa zava-dehibe ny ahafahany rehetra zany a mba mahazo ny tena vaovao zay nge nitadiaviny ny lalam-pandroenana hoy isika de lalàna zay natao hoajainy rehetra ary tsy misy ambony lalàna deputé Alain Ratsimbazaha fa ny rehetra de mba hampiatra izany ka rehefa mampiatra izany zany a dia ndretrarehetra zay nanoratra azy de mampiatra izany ary manaja azy de ny rehetrarehetra zay eo ambany lalàna miandraikitra azy dia natao hanaja izany fa rehefa tsy ajainy zany fa zao le vokatra le fanaingitainganana lalàna sy famoronana lalàna samihafa de lasa mivilana zany ny endriky le zavatra atao de mandiso le fomba fitantanan-draharaha-panjakana mihitsy le izy tsika moa zany zao tena miandry mihitsy iny na mifanehoan-kevitra par rapport am'izay zany a ho ataon'le fitondram-panjakana sy ny rehetrarehetra fa zavatra ohatran'izao kosa aloha ohatra hoe samy mba nisy nangataka ihany ny samy mba ny respecteny fotoana ihany de veritsika fa mba tsy rariny zany nefa amina toerana anankiray ihany ny anaovana an'izany ary toerana mihidy tsy voasamba manko ny tsy nazo an'izany antokotiky Madagasikara fa lay fitany lana kosa de hita miariary zany lafin-javatra zany de tokony mba tena heveriny zany hoe mba hametraka mba tena fitantanana mahomby sy ara-dalàna ihany manoloana ny raharaha eny ary deputé Alain Ratsimbazaha amarana azy sika re ya akasitrahana moa tsika zany anaraka ny fandarana ary atao hoe manapetra ihany ny fandraisana anjara fitenenana eto ary efa vonina ihany koa ny solombavam-bahoaka namana Andriamato Jerera Andriambolaina zay voafito tao amin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano de avaradrano azafady ianao ny Atsimondrano sano Atsimondrano de ankasitrahana daholo isika rehetra ianao namana faniry sy ireo teknisianina zay nitondra antsika nampitan'izay vaovao tsara fantatry ny vahoaka malagasy zay a mahakasika ny rahapirenena de mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray fefakasana deputé Alain Ratsimbazaha ary de ovakiko ny soratsoratra moa zany a mandra-pioma ny deputé Jerera Andriambolaina zay hiaraka amintsika eto ekarlina karina salama daholo tompoko
mbola tratran'izao semaine vaovao izao a de makasitraka anareo a zay mampita vaovao a zava-misy eto amin'ny firenena eny ary misaotra indrindra itovy lalatina enova jona bonjour avy aty sambava miangava ny fanjakana mba hanome malalaka ny mpaneho hevitra fa sao anenenana ao arenao razafy maleo Viviane Arso mitondra mbavaka ho atsika zanak'olombelona rehetra amin'izao andro mahaory zao seto amin'ity fandalovany ity mandra-pahatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahaon'andro miomana eo namin'Andriamanitra ô zay zany enazy andrianomanana voangy Florentine ve io takona avelao andeha manerana nosy ny MBS raha mahatoky valeur ilay misakana misaotra tompoko de tena takitsika mihitsy ny amerenana ny MBS zany mitovy razaka matahotra ry TGV vao fividianana mangararana eo sady le ACC efa nilaza fa tsy anao ohatry ny nataony azo raisina fa tsy mitombona miaraba nitovy mahery ny fitiavan-tanindrazana salut miara-manonja MBS rehefa ary zareo ve no mamory de mety tahotra amin'ny filoha raha valomanana ireny mazava be misaotra anareo de miaraba ny anao ihany koa zany Eritina Ranarson miarabantsika meme minoa ianareo fa tsy vakendrolo zany recommandation ny UE zany von'ny Europeanina zany raha anao azy ireo dia ataony taraiko dia apiemitra ny fifidianana eny hevitra daholo moa zany fa tsika tsy maintsy miresaka foana zany rehefa tsy miresaka koa manko de manao zay tany kibony le fitondram-panjakana de zay ny tsy maintsy mahamailo atsika anatrendrehetra idivinina Rabanoel ka nosy zao fitondrany zao hoe samy hotsarain'ny tantara eto isika fa mila miady mafy isika rehetra homany tsara ny fifidianana arao maso tsara misaotra divinina lalaolona kary zareo ne olona efa de guillemets io zany lanenatra hatry ny ela ka tsy mahagaga lay madame chef district koa amizay de hita hoe olona point ka namiteny aza dia mimbaka vaka hevitra mijery zany sitraka Erika efa sy tafavoaka izy faniry de io manao lalao maloto io raha eo anivon'ny fiarahamonina de efa tsy izy itsony reo fa tokony mba omeny président Ravalomanana fakasitrahana ilay zazalahy nitondra ny anara Madagasikara tamin'ny petanky iny fakasitrahana aza fa tena mampalahelo izy tsy mba nisy ny raharaha mba ampitao any ambony any mintsika fa ien'ny président Marc Ravalomanana zay député rastany koa tamin'ny zoma vahiny teto le sahatsika le hoe champion du monde tamin'ny tir de précision junior ifanevo tsisy nandray ary vice champion tamin'ny triplé koa ny lehilahy fa de tsisy nandray tsisy ny karakara fa vao tonga moa sport hafa zany hiatrika ny coupe du monde na rugby de fa aingana be sasany nanao récupération politique de navita maillot numéro 13 Madagasikara mihitsiny zany ngeoaty ty zavatra ataony fanjakana rehetrarehetra ty de fa tena volombolo mpifidianana daholo efa raiky tahotra reo olo reo fa raha vereo ampelantanana io fahefana io any basta tsy fantatra zay hitranga de io mahatonga an'izy menakavy ndao angala-pinana melony fotoana ndao angala-dy fa raha tsy vitatsika ty sarotra andraraha me mahazo aina koa le filoha Marc Ravalomanana mpanohatra ny team sy ny rehetrarehetra de zany daholo io problème io de mifangaro voraka daholo ny andraiky mpanjakana sy ny remena andraikitra hafa sy ny sisa manao ny ezaka rehetrarehetra any amin'ny tandrifon'zareo any kitaza nitsaka lalàna mba hahafahana mahazo an'ilay folo le vaoaka nefa mivaoaka efa tonga saina am'izao fotoana zao député Gérard Andremolaina miarabanao miarabanao namana faniry dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka zao fandarana zao miaraba manokana ihany koa ny vahoaka navaradrano satria zareo koa de manangataka ao atao kokoa manokana dia miaraba atsika vahoaka navaradrano tsy akanavaka ny tena koa dia mitoy ihany moa zany ny atao hoe resadresaka iarahana amin'ny namana faniry eto eny ara député Jerry de falindray miarabanao femifahavitrihantsika rehetrarehetra reny zava-misy reny député Alain Ratsimbazafa efa avy be ny tanàna izy iny député de tonga député zany nanantraiky efa misy tao amin'ny tanàna ny adidiny tao zany nalala tsara inona natao hoe CTD inona ny zavatra diavina ahoana mipitsipitson-dalàna samy hafa inona ny zavatra tokony atao sy tsy tokony atao i député Jerry ihany koa raha ohatra zany ka raisina de efa redoublant ianao zany raha ny ampianarana mpianatra tsy mahay zany tsy niezaka fa raha ty amin'ny fanaovana politika amin'ny fitantanana-draha-panjakana ny redoublant zany de mahay zany de niezaka de mbola nahazo ny fitokisan'ny vahoaka zany
reny zavatra nitranga faran'herinandro teo député Jerry tena adihevitra be mihitsy am'izao fotoana zao ary mendrika hitondrana zay adihevitra zay mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina ary anisany zavatra lehibe nisongadina atao mihitsy le hoe faneriterena fahalalany hafa zay mbola ntsindriny ny vonina Europeana hoe tena mba apetrao mazava tsara mihitsy ny mba hiantoka tsara ozy izy garantie le liberté d'expression sy liberté de presse inona ny azo ambara am'izay député ya marina tokoa zany namana faniry ary io anisan'ny atao hoe mbola hibaikony any ivelany atsika am'izay hoe tsy fahaizana mitantana na tsy fahaizana mihitsy mampianatra lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'ny lalam-panorenatsika no hoe fahalalana hiteny sy fahalalana anao hevitra raha ny zavatra nisy nefa zay tsaika ho atao tany amin'ny faritra soavinandriny iny tamin'ny herinandro teo dia nisy fangatahana zay natao hoe anaovana zay atao hoe redynamisation ny atokotiko Madagasikara zay dia irahantsika nahita tamin'ny hainao manjery teny amin'ny tambazotra-tserasera teny fa tena hoe tsy navela anao an'izay ny atokotiko Madagasikara etsy andaniny nefa dia ny rahantsika nahita ihany koa fa efa navoaka tamin'ny sary teo fa le chef district mihitsy ndraiky io no niaraka tamin'ireo chef fokotany ireo nanao hetsika zay ho fanoanana ny fitondrana zay zavatra zay no tsara ny tiako mariana kely namana faniry satria io ane PDB ny olona tondra teto hoe PDB ny fitondram-panjakana teto ny eritreritra fa tsy ho tratry ny aliko ary mafy be ary mieritreritra fa tena mafy be nisy tena hoe mampaiko maramila nisy teto ny tena hoe naharitra teo amin'ny fitondrana nisy teto tena matanjaka sy mahery ka eo ny tiako tenenina hoe misy farany daholo ny zavatra rehetrarehetra ka ho an'ny mpitondra indrindrindra mpitondra am'izao fotoana zao tsara ihany mampiatra an'io lalàna io lalam-panorenana eto ny tiako tenenina zay lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny fanakatsakanana ny olona tsy hanao hevitra ny faneriterenana ny olom-pirenena tsirairay na olom-panjakana dia isy farany ihany izy ireny amin'ny farany ary ny zavatra atao ohatr'izao ihany any naporitsaka ary raha tadiditsika tamin'ny 2009 ohatr'izao ny zavatra nisy namana faniry tsy hoe mampitazavatra tsy mety fa tsy hoe tena hoe aprisiena mihitsy ny olona ikorotana sy ohatran'izany vokatra le tombotsoan'olo tokana fotsiny eo anatin'le izy ty zavatra ty nefa tena efa mivahoaka malagasy no tena miaina ao anatin'izany faneriterena sy ny zavatra misy rehetrarehetra zany itenyko zao anatin'ny resaka hoe fanoloana sefoko tany am'izao fotoana zao zay tena feno ary na ny atao hoe solom-bavambahoaka miaraka amin'zareo sy manao anazy ary dia anisan'ny tezitra amin'io zavatra io satria tena tsy misy tsony hoe tena fierana tsy misy tsony hoe fa inona zavatra misy dia zay zavatra anisan'ny tena mampatahotra eto amin'ny tany sy firenena satria raha sehosefoko tany rehetrarehetra zao zany zay tsy mitovy hevitra zay tsy manakio batainy bakon'ny fitondrana dia esorona sy soloana fotsiny amin'izao izy ireny dia mampimenimenina ny vahoaka malagasy zay nametraka an'izy ireny eny satria ny député dia voantsy foana hoe député voasolona ny sefoko tany aty aminay aty député voasolona ny sefoko tany aty aminay aty dia efa manontany chef district ianao dia noho ny reto antony reto dia zay miresaka amina député namany ianao zay keo anao mba variana ka zany dia anisan'ny efa mampatahotra sady anatin'ny atao hoe fiatrehana ny fifidianana amin'ny 2023 satria maro zay atao hoe efa ataontsika hoe olana sy ireo hoe fangalaram-bato nisy teto amin'ny tany sy firenena raha tsy resaka an'ireny resaka doublon reny ny tena na ihany koa ny resaka mikimaky PDB teny dia mety iainga avy any amin'ny sefoko tany indray zany raha fahalalana azy mety atao hoe isiny zay mety ho fangalaram-bato sanatriavina eto amin'ny tany sy firenena satria tokony tsosoloana izy ireny fa tokony ho fidin'ny vahoaka malagasy sy vahoaka eny amin'ny fokotany sy ny fotony eny zay no tokony ho izy fa tsy hoe soloana dia zay metimety amin'ny fitondram-panjakana na metimety amin'ny be ny tanàna no sefokotany anoloana an'izy ireny zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny hoe tena tsy mangarahara anisan'ny hoe tsy fanaran-dalàna ihany koa dia zany rehetrarehetra zany no vozona amin'ny tony hainao manjery tony ihany koa vozitsika ety amin'ny tony sehatra zay ahafahantsika
maneho hevitra na manafaniry satria anisan'ny mety ampidodo zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny fotoana ny fifidianana ka mba oka re mba tena hoe raha hiatrika fifidianana marina tsika zay anisan'ny takin'ny vondrona Europeanina moa am'izao fotoana zao zay hitantsika tena amin'ny anamanjery zay hoe mba hisin'ny fifidianana mangarahara de tena tokony roso amin'ny dingana maromaro sy amin'ny resaka fanapahan-kevitra iraisantsika rehetrarehetra de zay vao tokony roso anatin'izany fifidianana zany ka namana faniry eto ny zavatra nisy amin'ny manahirana de zay atao hoe fanapahan-kevitro ny fitondram-panjakana no apetraka entina hiatrehana ny fifidianana fa raha ny tena tokony izy tokony anaraka ny lalàna velona tany sy firenena aloha ary eo koa mbola takitsika an'le feonandrom-pirenena ihany koa mba hahafahantsika miroso sisika rery zany zao fa tranona ny vahiny efa na ny vahiny ary ka zay mahatonga amin'ny teny hoe rehefa tsy hain'ny malagasy atao hoe miavana tsy hain'ny malagasy no atao hoe miroso amin'izany hoe resaka tena hoe fitsonjovana amin'ny vahoaka malagasy zany zay tena miaino ao anatin'ny fahantrana amin'izao fotoana zao de tsy maintsy mirotsaka foana ny olona avy any ivelany amin'izay fandaminana zay mahamenatra ane zany namana faniry inona raha tsisy rotsika amin'ity resaka hoe fikaonandom-pirenena ity tokony ho atao io de tokony tsy hidira vazalalina loatra ny fandaminana ny tany sy ny firenena de zay mahatonga antsika etrany hoe maleo teny tsika kanefa mbola eo amin'ny mbo ambanin'ny vahoan'ny firenena avy any ivelany foana ny sitrapon'ny vahiny manko zany de hoe tena hiditra lalina fa izy kosa nefa mametraka am'le fiandrianan'le firenena anankiray kanefa rehefa tsy maintsy miditra lalina izy de ohatran'ireny ny fomba fanehoan-keviny zany reny lalina be ny famantaran'le vahiny zava-misy eto Madagasikara hoe vitanareo anatin'le fivoriana ara-potoana io zavatra rehetrarehetra io fa tsy tokony zavatra sarotra e azo nataonao maka fanapahan-kevitra manao fikaonando nasionaly concertation nasionaly azonareo ataony manao resaka refonty alaminareo daholo zao de sokafo hoe le resaka fahalalana sy resaka amin'ny faneho-kevitra sy mifanaova-gazety zany hoe li zany tena mifandray azadinona ny eona tamin'ny ministra misahana ny serasera ihany koa zareo de ny resaka am'izay resaka fifandraisan'izay fa mbola matona ataony député Jerita ao anatin'ny teboka ny vondrona Europeanina ty resaka liberté d'expression liberté de presse ty de mafantatra zany zareo hoe tsy mbola ara-dalàna zany eto Madagasikara dikan'izay mara-baovao isika zareo fa ny fitondram-panjakana manko tezitra sy malahelo sy mitady fanazavana rehefa milahatra am'le firenentsika le miemitra raiky ambe efapolo tsika tamin'ny fahalalahana maneho hevitra 20 amin'ny firenena 20% ny laharana misy amin'ny Madagasikara de tena tsy zaka an'ilay fitondram-panjakana zany de nitadiava ny faneho-kevitra izy diso io classement mondial navoaka ny Reporters sans frontières io de nefa le izy zao de tena io izy io vakitsika tsara misy izy la mission de suivi électoral ozy izy regrette l'absence de mise à jour du cadre légal électoral notamment concernant l'autonomisation de la CENI tsy mbola hita mihitsy zany hoe fahaleovan-tena n'le CENI zany io angeva nytenen'ny Filomar Caravalomanina tamin'ny Tomasiny mbola le CEN fotsiny resana ozy izy fa aza mbola miresaka ny TI les commissions électorales nationales fa mbola tsy indépendante io ozy ny Filomar Caravalomanina tsy hoe mpaminany Filomar Caravalomanina fa olona mpandinika efa tena manana an'le traikefa efa tena mahita sy miaina an'le zava-misy de miteny izy zao ny zavatra manahirana eto am'le firenena ka na le composition an'le CENI na le fomba ahafahan'le CENI miasa eo anaty an'le recommandation betabe tsy tateraka de zay de tsy hiteraka an'ilay fahaleovan-tena député Zerira Ndrembolany de io nge resahany regrette ozy izy l'absence de mise à jour amin'ny cadre légal électoral betabe ny ao ambadika zany de ny autonomisation CENI ny garantie en liberté d'expression sy liberté de la presse ny contrôle de financement de la vie publique fa iza moa tsy nahafantatra fa manodidina amina centaine de millions de dollars nampiasain'ny candidat zay tonga fitondrana am'izao fotoana zao fa tsika ve efa mba nahita
efa tena voamariny le commission zay nanara-maso ny volana ampiasain'ny antoko politika nandritry ny fifidianana ve izany mbola endrika corruption nge zany ao anatina fifidianany satria mividy ny safidym-bahoaka miampy ny fampanantenana tsy tateraka député jery maromaro ny zavatra nampanantenana tena varadramy fa tena tsaroko de hoe eo mihitsy nanaovana an'le orinasa lehibe mpanao solaire tsy mbola misy zany hatram'izao de io mbola antsindriny zany l'ouverture de la session parlementaire ozy izy le 3 mai 2023 tena précis mihitsy offre une bonne opportunité tena lalana ngeza be mihitsy de déclencher ozy izy ahafahana le concertation inclusive et apaiser afin d'atteindre ses objectifs tena mazava tsara mihitsy zany une priorité devrait être donnée à l'indépendance financière effective de la CENI zany koa mbola ilainy zany mba tsy misy olo-kafa zay manam-bola zay tompom-bola zay olona mibaikobaiko an'le membre-CENI no hitsabatsabaka ao anatin'le raharaha iny tena navahatsika mihitsy ny paragraphe ngezabe iny député jery satria le zavatra iainan'le malagasy mihitsy le izy io le nresantsika tsy mpaminany ny président Marc Ravalomanana fa efa vokitraikefa ary efa victime sy mahafantatra an'le zavatra isy ihany ko ary manaraka tsara mihitsy le recommandation be da be nataony lay tompona andraikitra teolo de niteny izy aza mbola miresaka i am'le CENI aloha tsy mbola mahaleteny io tany Tomasy na nyresahany am'izay tamy redynamisation tiako Madagasikara fa aloha zava tsara mihitsy ny ty de triny ny teny an'iny filoha Marc Ravalomanana de ozy izy ny sasany tena mbola ty seza ndray de mbola mahatsiarotsiaro anana sisisy fa io zao le vondrony européenne amin'ny teny an'le autonomisation an'le CENI zava-dehibe nge zany de mbola tsindriny aty ambany am'le fahaleovan-tena ara-bola koa député jery zay no anisany mbola manahikana hoa satria na ny firafitry ny CENI am'izao fotoana zao kany hoe namana faniry dia io zany aloha zao misy eo de zay araka le tenen'ny président hoe tena angarara sy tena hoe maleo tena marina avy ny CENI am'izao fotoana zao ny antony raha ny eritretro nitondrakasahako an'ity zavatra hoe tokony isolo tena na antoko politika maromaro zay andray fifidianana ao anatin'io CENI io zany zay moa zany mbola tsy fantatra fa miankina am'izay hoe fikonan-domy atao ataon'ny tsika ihany zay zavatra zay de hita eo zay maromarotry iraisana am'izay fotoana zay fa raha ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola tena hoe mitongilana amin'ny fitondram-panjakana daoly raha atao hoe nyrafitra zay hiatrika ny fifidianana sy manomana fifidianana manomboka any amin'ny intérieur any amin'ny ACC aty amin'ny CENI ihany koa dia olona efa mivadibadika atao daholy ihany fa tsy tena hoe nisy olona vaovao tao anatin'ireny atao hoe rafitra androm-panjakana zay hiatrika ny fifidianana zay zany zay anankiray anisan'ny mbola mampatahotra ary zay natonga ny vondrona européenne tena hoe tena nirotsaka atsehatra mihitsy hoe mirosonareo amin'ny fikonan-doam-pirenena satria zay no mety ho vahaolana isin'ny atao hoe fifidianana mangarara zay hoatrehatsika amin'ny herintaona ary marina ny teneninao hoe tsy ela manao an'io rehefa misy fahavononana any avany amin'ny fanjakana satria raha ny aty amintsika zany raha atao hoe ny mpanohatra rehetrarehetra sy olotsotra ihany ko zay miombon-kevitra am'izay hoe firosona amin'ny fikonan-doam-pirenena zay dia tokony tsy ho ela ny anaovana an'izany zavatra zany fa tena hoe fanomanana inona moa zany le fanomanana tena atao de tena hoe fanatsarana ny lalam-pifidianana sy ny fanatsarana ihany ko reo atao hoe androm-panjakana zay hitantana an'izay fifidianana zay eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny 2023 iny ka zany rehetrarehetra zany namana faniry voizitsika eto satria ilaina zay zavatra zay matoa tena hoe iraisan'ny olona maro zany iraisan'ny olona mpanao politika maromaro ihany koa iraisan-kevitra zany sy atao hoe mitovy fomba fijeritsika zany am'izay hoe fikonan-do national zay ahafahantsika mametraka tsara ny fitsipy taloha rehetrarehetra hiatrehana ny fifidianana amin'ny 2023 ny expérience manko zany na ny traikefa politika
ny traikefa mpitantanana ara-pifidianana sy ny traikefa anakirizy nanana ny reto tompon'andraikitra nalefa mivolony Europiana eto Madagasikara reto na mission d'observation député Géry Randriambolaina momba ny fifidianana de hoe mora kokoa no misorika sy mitondra famahana ny krizy mialohan'ny fifidianana ary tsy lafo manao azy ohatran'izao zany reto le recommandation de reto le fa zavatra rehetrarehetra rehefa hotsinjo mampatahotra de apetraka tsara le cadre juridique zany am'le resaka fifidianana zany de apetraka tsara zany mba hatongavana any an'le processus zay afahana fa hisy le fandaminana zany reo zany mila soroany reo dikan'izay zany tsy lafo io fa resaka fanaovandalana io tsisy vola mivoaka mafy be am'zany zany resaka fanaovana refonte zany tsy maintsy ifampilondrona zany ny amin'ny hoe tia ny zaka ny fanjakana tiako mety ho zakany ny mpamatsy vola rehefa manana ny lay volonté politique amin'ny fitondram-panjakana ny resaka liberté resaka fampiaran-dalana zany ary resaka état de droit zany tsy lafo zany fa azo atao zany resaka concertation zany inclusive mazava be ngeny azy eo ny rehetra ny ary zay nge fa nresahantsika hatram'izay député Jery ny fanjakana nge de atsoina ho avy am'le concertation fa tsy hoe ny mpanohatra ihany manao an'le concertation fa hoe atsoina fitondram-panjakana marina mihitsy zany ka rehefa mialohan'lay fifidianana zany no voava zany rehetrarehetra zany dia tsy lafo vidy eo amin'ny lafin'ny fotoana eo amin'ny lafin'ny krizy sy eo amin'ny lafin'ny arabola fa voasoroka fa raha ohatra ka tsy mipetraka zany rehetrarehetra zany ka manao andetrezana ihany tsy maintsy anao an'le heviny le fitondram-panjakana ka tsy raharaha zay recommandation amin'ny datiny tamin'ny zoma navoaka ny vondrony Europiana am'resaka an'ireo zavatra nresahantsika rehetrarehetra eo hoe ataoviny concertation ahitsy io lalam-pifidianana io manaovinareo refonte ataoviny liberté d'expression liberté d'expresse eto Madagasikara ome autonomie mazava tsara mihitsy na arabola na ara-pitantanana na ara-panapa-kevitra le CENI hatrany amin'ny ACCR mbola tratran'zany adevitra zany rehefa miresaka ny cadre juridique tsika amina resaka lalàna zany mbola tratran'zany adevitra zany mihitsiny hatrany amin'ny ACC ho tsika resana ao anatin'zany ka zay le mandany vola raha ohatra ka raha voarsena le fifidianana de crise post électorale tsy fakahitana eto satria tsisy anaika le voka-pifidianana zay fa eritreretana anaovana kilalao maloto ao angalarana andray zany am'izao fotoana zao tsisy anaika an'zany mihitsiny ary samy tena hijoro ny rehetrarehetra non tsy possible ary am'izay fotoana zay député Jery tsy ny antokotiko Madagasikara mety anina candidat rery ihany no hijoro am'izay fa mety misy antoko maromaro hijoro satria victime le élection le fraude électorale tena marina zany na manafana ary fandaniam-bola tsy fakahitana satria misy olona ihany ko victime zany any amin'ny faritra rehetrarehetra sy any amin'ny district sy commune hijoro ary tsy anaiky an'zany efa niaina nge zany crise ny 2002 valo volana ny crise ny 2002 tsy fakahitana teto Madagasikara nanomboka taty amin'ny décembre janvier février mars avril mai juin juillet mbola tsy mivara lisy taty amin'ny octobre taty amin'ny septembre octobre novembre taty vao nisy élection législative rehefa nandeha le élection législative zay vao nilamy tonga teto am'izay ny Union africaine sy ny rehetrarehetra nandamy manino petsaka zany no miperita vokatry zany crise zany de voatery mitsotsorika midina indray raha moins 7 zany tsika zao de lasa moins 14 indray tsika député Jery Randriambolaina raha tsy mitandrina raha tsy mitandrina ary faty olona tsy fakahitana fampitehan-javatra tsy fakahitana crise ny 2002 ny resahako de zay ny tokony nakanalesona zany raha ohatra tsika hoe tsy misaina mialohan'ny fotoana zany isika tiako tenenina mihitsy ny dans l'ensemble le fitondram-panjakana ny fanoherana moa zany de efa décidé hoe tsy maintsy alamina io ange le hitan'ny vondrony Europiana hoe ity ny zavatra mety iseho tena tsy hitondra fitoniny ty zay ny teneny zareo ao anatin'le mission de suivi électoral ozy izy zava-dehibe ho amin'ny fifidianana 2023 ny fanatanterahana ny recommandation amin'ny fifidianana tamin'ny 2018 ka raha ohatra zany ka tsy hanao an'izay le fitondram-panjakana
de hovidiana lafo zany na ho amin'ny vola olany ao anatin'ny fandaminana na ho an'ny kriziny vahoaka ray manontolo sy ny firenena satria tsisy anaiky ny alabato sy ny fanodikodonam-bato ho ataon'ny fitondram-panjakana eo sy ny zany expression sy ny liberté de presse zany sy ny sisa de eto zany tsika lasa misibura amina zavatra loza tena tsy fakahitana le vahoaka de zay zany mbola fanokafana varavarambe ho an'ny fitondram-panjakana hoe tia misy opportunité inona ataon'ny volony européana iny tena opportunité ngezabe ozy izy ny fivorininy anteny mera-pirenena tikan'izay tokony vola amitsika zany mai juin député Jerry zao raharaha zao mbola tsy tara mihitsy ny fitondram-panjakana fa mifanapaha-kevitra no andrasana amin'zareo zany am'izao fotoana zao hoe mba iroso am'izay fangatahan'ny union européenne zay ary iroso koa amin'ny atao hoe zay fitakitsika zany ny anaovana zay fikaonan-do-pirenena zay zany satria zay ihany no afahantsika miroso anatina fifidianana mangarahara za eto nafanavaniry tena tehite mihitsy hoe fifidianana andray mandeha ty de tena tsy ohatra fifidianana rehetrarehetra itsony ary io tena tsy maitso tena ho jerevana hatrany fotony ary tena tsisy anaiky itsony zany ny olo-pirenena rehetrarehetra na olotrotra raha miresaka amin'ny tena ary an'izany hoe mbola isy ihany ny alabato mbola isy ihany ny fanodikondonana an'ireny safidim-bahoaka sy isan-karazany reny tsy isy anaiky an'izany ntsony ny malagasy tsy anaiky an'izany ntsony ny olo-pirenena tsirairay satria tsy mitondra antsika any anatin'ny fandrosoana le izy tsy mitondra antsika any anatin'ny tena hoe etaeta sy filan'ny vahoaka malagasy de zany rehetrarehetra zany tokony efa tonga saina satria malagasy sy ny olombelona rehetrarehetra am'izao fotoana zao na manafaniry efa tsy azo ambakambakaina zany ntsony na tsy nandihy fianarana raha vahoaka malagasy am'izao fotoana zao tsy azo ambakaina zany ntsony satria efa hitany loatra ny fahoriana sy fijaliana iainana am'izao fotoana zao zany rehetrarehetra zany tena mampietsika ny ambopony vahoaka malagasy mampietsika ny ambopony mpanao politika tsirairay hoe ho atao ohatra zao foana ve ty firenentsika ity ka zay ny tiako isariana ny sain'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe mba tsy andanantsika tsony re anatin'izany atao hoe fikorotanan'izany de aloha mifampiresaka aloha mifandamina aloha mifandrindra am'izay atao hoe fikaonan-do-pirenena zay le fifampiresahana irosotsika any amin'ny resaka fandinihana ny lalam-pifidianana fandinihana ny resaka fifidianana zay ho amin'ny herintaona 2023 fa tsy hoe fifampiresahana amin'ny resaka fitondrana indray aloha azavaina le resaka na manafaniry tsy resaka hoe hiara-fiaraha-mitantana fa tena hoe fifampiresahana hiatrehana ny fifidianana amin'ny 2023 zao zay zany le tianambara eny ary ny fotoana mandroso député Jerry Randriambolaina isika raha teo mbola misy zavatra ambarambara marobe fa na izany naty zany aloaloha ivadika kely lafin-javatra hafa satria misy zavatra tena enjakenjana be mihitsy tsy eo tato ato zany ny tany faritra tsy minosy tany de hoe tompona andraika mpanjakana araky ny vaovao ny tanterina teto de hoe nisy nitifitra olotsotra nisy fifandomana amina dahalo sy ny sisa ihany ko tany tsimotsimo ny nosy tany tany avaratry ny nosy tany ko zavatra marobe no ndrango fa tamin'ny faran'ny herinandro teo de niazakazaka ny mponina avy ny akadina andrina tonga teto amin'ny MBS tena nianjo vonjy mihitsy hoe tena zay nge de tena lasibatry ny tena asan-dahalo hoe fa le dahalo ndray ny tafavoaka de mampitahotra anay de tena mandry andrirananty zay fa mbola betsaka ihany ko ny olona tsy fandripahalemana aloha iverina kely amin'ny lafiny ara-tsosialy kely député Jerry satria ararotika eto mihitsy amin'ny mahasolo-mbavambahoaka anao fa tena mijaly le vahoaka ato amin'ny distrikana Varadrano amin'le tsy fandripahalemana tsara hitondrana fanazavana nga am'izay mahasolo-mbavambahoaka anao député ya marina toa zany na manafaniry satria niazakazaka tany amiko tokoa reo olona eo ary ny tena velo taraina ny tena moa mahasolo-mbavambahoaka ny tena zay de tena tsy maintsy mijery hoe inona ny amahana ny olana inona ny andraikitra tokony manandrify an'ny tena horaisina de ny zavatra natao voalohany loha hoe alohanareo aloha tonga de mialohan'ny fitsarana andera-pitsy fitsarana ny atao hoe olona dahalo mpandroba ary tena anisan'ny tena mahery fihetsika raha zay ny ilazana azy satria gady rehefa mivoaka ihany izy io de ny zavatra manahikana de tena hoe rehefa tonga any izy dia vetivety de mivoaka zay ny zavatra mametra-panontaniana zany ary eto de te hitodika manokana amin'ny fitsarana zany hoe
io resaka kadin'andriny io aloha tena mba tena matoky ny atao hoe fitsarana ny tenako zany sy ireo vahoakana kadin'andriny reo fa tena ampiatra zay lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena zay arak'izay sazy tokony atao amin'ireny olona reny satria de tena tratra ambody omby io raha naman'io de rehefa tratra de tena namoaka vavy zany azonareo fa raha vao migadra de tsy maintsy misy ny namako sy ny fianakaviako de anafika anareo sy motika anareo rehetrarehetra indray fasahina vaiza ny entin'izany raha namana zany ary indrindraindrindra hoe misy ambadika mihitsy ve any misy ambadika misy olona any ambadika io dahalo ve miaro azy satria raha ny zavatra misy zany de tena hoe le olona le gisalama mangalaketsa indray no avava namana faniry ary zay ny zavatra anisany manahirana hoe ahoana fandraisana andraikitra mpitandro filaminana amin'izany fotoana zany sy ny aty anivon'ny fitsarana ihany koa amin'ny fanasaziana zany fa de matoky ny fitsarana zany ny tenako mba hiaro an'ireo olon'ireo ary indrindraindrindra tena handray ny fepetra zay tokony ho raisin'ny fitsarana tena motsy-pitsara fa manantena sy matoky fa azo an'izay sazy tokony azo zany io mpangalatra zay tratra io na hoe eo talo zay tratra reo ihany koa zany satria na mivavavaoka ngiarynge de azo hitazomana azy zany na manafaniry satria efa tratra izy ndray mbola avava hoe mbola mono an'ireo olona zay nangalarandreo tena anisany tena manahirana ary zavatra tena anisany tena tsy fanao zavatra ohatr'izany ka zay ny tena tokony anasaovana sazy farak'izay enjana any olona zay manao ohatr'izay na manafaniry eny ary ny fandripahalemana zay andresanao zay tsy fandripahalemana marimarina kokoa fa mety mbola misy ambara ihany député Géry zany ho an'ny zava-misy avaradrana aloha satria somary nisy fotoana tsika tsy tafaraka elaela kely teto noho ny adidy amanandraikitra moa zany rehetrarehetra izany dia miveritsika zany fa tsara ihany resahana amin'izay anisany tena iantsonao mandrakariva ho an'ny mpitondra fanjakana le lalana kanefa dia everina ihany koa zany fa mba tokony hanana an'izay hoe hifampitana amin'ny vatana vahoaka zay satria maromaro ihany zany rehefa fitarainana zay voaraintsika mikasika izany eny misy ihany ny ampahan-dalana zany mandeha amin'izao fotoana izao fa ankoatran'izay ny olana ara-tsosialy amin'ny vahoaka ihany koa dia mbola mampiazakazaka be avaradrano resantsika satria miteny an'izay foana tsika midadasika le avaradrano zany alohany tena maraparana antsika azy député Géry marina ny tenenao hoe resaka lalana ary io moa zany de anisany manahirana io na ny lalam-pirenena indrindraindrindra na ny lalana amin'ny faritra hoe bypass fitsara ny resantsika efa nisy ihany fanamboarana fa ela zany izy io vao nandomboka nanao amin'izao fotoana zao nefa de mbola tsy vita mbola misy tsy vita ny apahany maromaro amin'ny lalana iny ary eto de ta hisintona kely an'izay tena hoe tompona andraikitra amin'le lalana zany hoe rehefa manaotra lahy de mba amboary tsara satria misy apahan-dalana amboarina goka nefa okaikinao ihany koa misy goka de le goka lehibe atao de le goka salatsala ny tsy atao le izy ihany koa nefa raha amboarina lasa mikitoatona ohatrany lasa secondaire sa ohatra mipavé ndray nefa goudron na manafaniry le lalana de aleo mba amboarina tsara le izy fa tsy mahafaty atoka manao zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy de eo ihany koa ny resaka sosialy zay lazainao teo anisan'ny mampitaraina amin'ny vahoaka ihany koa ny aty amin'ny lasin'ny resaka jiro io moa fa teneniko foana fa tenenina foana hoe le jiro milatsaka be le tension misy hatrany amin'ny 90 volta manimba fitaovana zay zany de tena mitaraina iny faritra alasora eo amin'ny eglizy katolika eo midina amin'iny hoe ambato malaza ambotavo iny tena anisany tena mampijaly le vahoaka hitondrana fitaraina na rehefa misy sonina olona be dehibe reo raha resaka lasora zany resahako eto ho ateriny be ny tanàna angamba izy io any amin'ny Jiramany any ministry ny Jiramany de manamafy an'izay zavatra lazaiko eto sady zay zavatra zay satria simba daholo ny atao hoe fitaovan'ny olona amin'ny faritra iny de mila jerevana manokana zay ary mila jerena farak'izay ena satria asanareo io zavatra io asa zay nomenany tompona andraikitra voalohany amin'ny Jirama ministra ao anatin'izany sy ireo tale maromaro ihany koa satria tena raha fitaraina ny vahoaka ohatr'izany tokony tsy angatahana andro ela be zany amin'izay zavatra zay na amin'iny faritra sabotsy namena iny ary de ohatr'izay ihany koa mba tsy tenenako hoe avaradrano ray manontolo avaradrano eto ny resahako ary za tsy mahita any amin'ny distrika hafa aloha
satria ny tenako de solombavamboaka vao fitetavaratrano de mitondra zay fitaraina amin'ny vahoaka zay amin'ny resaka jiro, amin'ny resaka lalana, amin'ny resaka tsy fandriampalemana ihany koa zay efa nilazaina teo aloha teo ka zany rehetrarehetra zany namana faniry mbola hoentina ihany ao amin'ny anivon'ny anteny meram-pirenena io de hitantsika raha ohatra ka isy valiny moa zany satria raha mahita amin'ny serasera ny ministry ny jirama sy ny solombavambahoaka sasatsasany de raha miteny de eo ihany de voavaly nefa mahita zao namana député ao avaradrano député anavaradrano namana manao fitarainana ao anatin'ny WhatsApp io fa tsisy mamaly le fitarainana ka tsy hoe le avaradrano ve tena farahidiny eto amin'ny tany sy firenena nefa raha avaradrano zany de filoham-pirenena am'izao fotoana zao de avy eto avaradrano ny akabetsahan'ireo tompona ndraiky mpanjakana reo ministra rehetrarehetra ao avy eto avaradrano nefa de avaradrano dia atao hoe faralaha amin'ny resaka fampandrosoana zany de zany rehetrarehetra zany namana faniry no ampitaina eto amin'ny anamanjery eto eo ihany koa ny resaka mbola problema ihany koa ao anivon'ny domaine am'izao fotoana zao zay tena ahitana tsangan-javatra tena manahirana satria misy fitarainana be deaibe ao amin'io sapandramany fananantany io am'izao fotoana zao ary ny tenako moa de ao anatin'le commission d'enquête parlementaire de misy zavatra ohatran'ny tena sango mihoatra ny loha raha zay ny azo ilazana anazy satria tena misy fanodikodonany-javatra be deaibe ataony ao ampiasan'ny fananantany ao avaradrano ao am'izao fotoana zao zany hoe misy olona manao taratasy de vetivety eo vita anaran'olona amin'ny anaran'ny vitamitation amin'ny anaran'olona zay anisany ohatra hoe ahitana tsangan-javatra mametra-panontaniana fa ny tena moa mbola anaraka akaiky an'izay zavatra zay de hita eo ny toy an'le izy de resahako hoe saika tsy resaka an'izay eto amin'ny anamanjery satria efa nanantona an'ireo tompona andraikitra voalohany amin'io sapandrarahany fananantany io ny tenako fa tsy de mbola nahita zavatra mahafa-po am'izao fotoana zao de zay ny antony efa hoe iresahako an'izay aloha mba hoen'ny tompona andraikitra any ambony any zany am'izao fotoana zao mba hahafaha mijery tsara ny zavatra tokony atao zany sy mifanapa-kevitra raisina satria raha tsy mitandrina ry zareo de mety andeha any amin'ny zavatra hafa any amin'ny resaka fitoriana mihitsy zany no ataon'ny olona rehetrarehetra zay nandefa fitarainana taty amiko taty zany eny ary maraparanantsika azy député Géria satria moa ny fotoana mandeha ny vaovao zany io marain'io koa aloha zany de nanao hetsika ny atokotiky Madagasikara ny resantsika tsika manko ny resaka teo hoe ny olona nge rehefa redynamisation de manao any amin'ny toerana misy azy ary manao arak'le tena finiavan'le mponina ao am'le toerana le izy fa tsy manao fitondrana amin'ny alalan'ny fiarakodia délégation be etsero mihitsy de tamtama be de mena frais vola tsy fakahitana mihitsy mba ho avy de iny am'izay ny ampitenenina ny communication fa ity nataon'ny team Sonerano Vongo any Ambohibe ity zava-dehibe mihitsy zao marain'izao io nataon'ny coach Nalanjoro fa efa teto moa zany député Mananjara Fidson Rasombotra zany de notoy zany zareo mandeha le izy ohatran'izao le endriky le redynamisation any amina commune zao ty nakatsika ohatra teo hoe rehefa commune de ny olona am'le fokotany maromaro no mivondrona tonga eo miresaka miaino de manao am'izay fomba rehetra mba hahafahana zany mifampizara n'le vaovao de mamerina mpikambana teo aloha sy le mpikambana vaovao moa zany mampifandray an'ireo de manao fizaram-baovao ohatra zao tompoko natao hoe redynamisation any amin'ny commune zay zany nangatantsika nyty zavatra nataon'ny député Rasombotra ty zany zay coach Nanalanjoro fa any Ambohibe izy am'izao fotoana zao Sonerano Vongo fa tony rehefa avy eo am'izay hiakatra eo anivola district anankiray ohatra hoe Sonerano Vongo de mitambatra daholo am'izay le commune marobe rehefa avy eo ampianarina zany nareo mba hafantatra tsara le esprit an'le redynamisation fa tsy hoe redynamisation de alaina daholo any Ambatondrazaka nareo ny andeha de entina ny vavateny Fianerivo Manory Vatomandry Moramanga Nosy Beanala de entina sprinter sy ny rehetrarehetra de tonga any am'le toerana de mamonomby be avaty Antananarivo koa raha mbola misy spectacle un spectacle en frais mandeha ho azy tsy zany le izy fa famitahana maso zany ary fahadisoana ara-politika zany de ianareo ihany moa fitoerana zany rehetrarehetra zany fa amarantsika député Jerry misy commentaire ve eny ary député Jerry le izy ane amaraparanako le izy namana faniry le resaka redynamisation hafa le fomba hitondrantsika anazy
ary le andro zareo a tena hoe spectacle de entina amorina olona mba hitan'ny olona vaoka malagasy olona maro be no mbola miaraka aminay a kanefa de raha resaka spectacle zany nentinao andresena lahatra olona tsy fanao zany zavatra zany fa mbola tsy ao anatin'ny fifidianana zao ary re zany de anisan'ny hoe famafana ny zavatra ny ataon'ny tokotiko Madagasikara raha ny zavatra nisy tany Ambatondrazaka sy tany amin'ny toerana hafa reny ka zany rehetrarehetra zany a alohantsika tsy hamita bahoaka antsony amin'izao fotoana zao ary rehefa teneniko hoe vahoaka tsy azo fitahana antsony amin'izao fotoana zao reny olona reny mba te hiala voly zarany ala misy spectacle gratuit ary zarany ala hoe amin'izao fahasarana zao hoe misy omby vonoina eo a mba mihinan-kena izy mba zavatra tsy hitany hatramin'izay zany zavatra rehetrarehetra zany fa mbola tapitra moa fotoanantsika namana faniry mbola isy fotoana afahantsika miresakadresaka an'izay zavatra rehetrarehetra zay a fa ho an'ny atikotiko Madagasikara de tena hoe redynamisation tsy misy spectacle fa tena hoe fiantsoana an'le olona eo amina commune anankiray na eo amina district anankiray de zay mavory lanina ny ren'oloreny satria ren'oloreny efa resy lahatra ren'oloreny efa tena hoe tsy te hena amin'ny zavatra ohatran'izao tsony fa fantany ny olona tokony arahana amin'ny fotoana mampety anazy ka zany rehetrarehetra zany anisan'ny mampatahotra amin'ny fitondran'ny mpanjakana amin'izao fotoana zao de miezaka zareo manao tamtam be miezaka zareo manao rodo be mba ahafahan'izy ireo zany mamafa ny zavatra ataontsika fa mino matoky fa tsy voarebireby amin'izany tsony vaoaka malagasy fa de amezantsika anazy na manafaniry de arak'le efa nilazaintsika teo hoe tsy misy afa-tsy ny firosoana any amin'ny resaka fikaonan-dom-pirenena no ahafahana mamahany olana eto amin'ny tany sy ny firenena ahafahantsika miroso any amin'ny fifidianana amin'ny 2023 fa zay zany no atao hoe fandraisam-pitenenana vaty amiko na manafaniry dia mametraka ny mandra-peona mandra-pitafandray amintsika rehetrarehetra toko iny ary de makasitraka nisy olo-mamboaka ny Madagasikara Geryrandremolaina atsika niaraka tamintsika tamin'ny maraina ty de isaorantsika ihany koa ny député Alain Ratsimazafy avy any Tsimondrano ihany koa niaraka tamintsika teo mavesabesatra ny adevitra mikasika indrindra ny fiainan'ny firenena ny etintsika teo zany rariny sitsiny zany satria vaovao faran'ny herinandro zava-misy tsy azo iditsity zany satria izany no miantoka ny fiainan'ny firenena sy ny filaminan'ny firenena ary zany efa nidradradradrayntsika sy ny tenenantsika ny kiantsika ny tondrantsika vaovao isan'andro teto fa manomboka mody vetiny ihany le raha natsakaina mahita amin'ilay fanapahan-kevitra sy ilay fanambarany vondrony Europiana de mahafaly zany satria tsy very rora amin'ny tanyntsika miteny eto tsy hoe very momboka koa ny fotoana sy ny ezaka rehetrarehetra sy ny carburantsika sy ny megatsika fa rehefa resahana lizy ary rehefa mahita amin'ny famarinan'ny adevitra ny vondrony Europiana sy ny vahiny de ohatran'ny reny no fipoakany sy voakany reny de miandry zany tsika ny feedback avy amin'ny fitondram-panjakana inona sa iandro loka iavinavina sa andeha tsezana ihany sa mba ho tongatonga saina ihany ny amin'ny hoe tsy sevitra fa tsy maintsy manao an'ity lalany ity sika zany rehetrarehetra zany andrasantsika ny valim-panontaniana ao anatin'ny fihetsika sy ny fomba mampanao le fitondram-panjakana makasitraka tompolamaka telona tompovavy de manome fotoana indray ho an'ny rapitso sy olombavamboaka fa adevitra sy dinidinika hafa indray no etsika atao anatin'ny fandarina miara-manonja misaotra tompoko varotra fampiratina ao ny mahagrobeoritrika ny zoma 7 sy sabotsy 8 Mey ho avy zao varotra fampiratina natao ankalazana ny fetindrendy ho anao mpivarotra te handrianjara na ampiraty ny vokatra vokarinao antsoa ianganary ny larana 038 35 792 97 amandrianao ny toerana izay tena mirary raha mitany any hafa izay tonga aloha ihany no tsara karakara ko fanganary fa voafetra amin'ny toerana